Ary zany zavatra zany ary zany fanatrehan'Andriamanitra zany anovany mombanao rehetra. Amen. Manositra ny eto Andriamanitra androany. Amen. Dia ndaontsika amin'izao fotoana izao hiaraka an'andritra ny tanantsika dia hisaotra an'Andriamanitra. Tiako hoe ianao amin'ny teninao manokana amin'ny fomba firesakao amin'Andriamanitra hiteny amin'Andriamanitra te eo aminy ianao androany. Te eo aminy manokana ianao amin'izao fotoana izao. Te hifankahita aminy ianao amin'izao fotoana izao. Te hahita ny tavany ianao. Dia tianao hoe ato anatin'ity fotoana androany ity tsy handalindalo fotsiny fa hanao rencontre personnel amin'Andriamanitra indray ianao. Hanao rencontre personnel amin'Andriamanitra indray ianao. Marina fa miaraka tsika eto, miombona tsika eto fa Andriamanitra te hiresaka aminao manokana. Dia asan-drato mivavaka ao, izaho anao mivavaka ataoko dia anao koa anao mivavaka ataonao te eo amin'Andriamanitra. Ampahafantaranao Andriamanitra izay hitanao te eo amin'izay. Ray masina amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga eto andro any arivo, tonga eto andro any arivo. Te eo aminao, te hifankahita aminao Jesosy. Tsy tonga eto noho ny olona, tsy tonga eto noho motivation hafa, fa tonga eto noho ianao Jesosy. Tonga eto satria te hifankahita aminao. Tonga eto satria fantatro fa eto ny fanatrehanao. Tonga eto satria fantatro fa eto ny fanotronanao. Tonga eto satria fantatro fa afaka niova ny fiainako amin'ny fanatrehanao. Tonga eto satria te hiresaka aminao manokana. Tonga eto satria te ho connecté aminao manokana. Te ho connecté dans l'ensemble là, te ho connecté personnellement androany. Te ho connecté personnellement androany. Te hifankahita aminao fanamasina feno ity toerana ity androany ariva dia feno ianao ny olona tsirairay avy tonga eto amin'ity toerana ity. Satria fantatro fa eto ianao. Ary eo amin'ny toerana misy ianao fanamasina eo misy ny fahafahana izy. Misaotra indrindra Jesosy. Raisa ny voninahitra amin'andro. Mankasitraka indrindra Jesosy. Ianao ilay mpamorona an'izao rehetra. Miaraka aminay eto. Misaotra indrindra Jesosy. Amen. Ndaontsika ity akamafy an'Andriamanitra. Dia hamaky ny salamtsika 85. Maka salam 85. Fantary fa ny mpamorona sy ny source n'izao rehetra izao tonga eto androany. Tsy haiko hoe ahoana fahafantaranao valeur an'izany zavatra izany. Fa ianao zao raha ohatra hoe ataoko hoe mihaona amin'ny mpamorona ny Microsoft ianao dia efa faly ery. Mihaona amin'ny mpamorona ny Facebook ianao dia efa faly ery. Mihaona amin'ny mpamorona namorona ny Apple ianao izy efa maty fa faly ery ianao raha nihaona taminy. Fa eto tsy mpamorona ny Apple na tonga eto tsy mpamorona ny Apple fotsiny tonga eto na mpamorona Facebook fotsiny fa mpamorona an'izao rehetra izao tonga eto androany. Te hafa mafy an'izay Andriamanitra izay. Te hafa mafy an'izay Andriamanitra izay. Ohatran'ny tsoan'Andriamanitra izany teako izany. Te hafa mafy an'Andriamanitra. Mirakoraka mafy anazy. Alleluia. Izy ilay tsy namorona an'izao rehetra izao fotsiny fa mpamorona anao koa izy. Izy namorona anao raha tsy misy izy dia tsy misy ianao. Amen. Dao antsika maky ny Salama 85. Seigneur, tu as montré ton amour pour ton pays. Tu as rendu son ancienne situation. Aïe, tu sois à 84, vas-y. 84. Comme j'aime ta maison, Seigneur de l'univers, je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Mon cœur et mon corps crient de joie vers le Dieu vivant. Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu, même le petit oiseau trouve un abri près de tes autels, et l'hirondelle peut faire un nid où mettre ses petits. Ils sont heureux ceux qui habitent dans ta maison, sans cesse ils peuvent chanter ta louange. Ils sont heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ceux qui partent vers toi de bon cœur. Quand ils passent par une vallée très sèche, Dieu la change en oasis, et les premières pluies la couvrent de bénédictions. En avançant, ils sont de plus en plus forts et se présentent devant Dieu à Jérusalem.
Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière de Jacob, écoute-moi. Ô Dieu, regarde le roi, il est notre bouclier. Accueille celui que tu as choisi. Un seul jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Mon Dieu, j'aime mieux rester à la porte de ta maison que de vivre au milieu des gens mauvais. Oui, le Seigneur est ton soleil, et le Seigneur Dieu est ton soleil, il est ton bouclier. Le Seigneur donne l'amour et l'honneur. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui mènent une vie parfaite. Seigneur de l'univers, il est heureux celui qui a confiance en toi. Iza manana confiance amin'Andriamanitra androany hariva. Heureux ny ianao ny tenin'Andriamanitra, ny tiafa mafy an'Andriamanitra. Teny aloha ny eo akaiky tsara ve ianao? Atovy tsara ary le tiako ao an'Andriamanitra raha tsara ianao. Amen. Dia teneniny eo akaikinao hoe mihoatra lavitra no zavatra rehetra ny fanatrehana. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsara lavitra hozy izy ny ray andro ny fanatrehanao noho ny arivoandro ny toeraka. Zany hoe misy zavatra zany tsy misy zavatra tsy possible mihitsy ho azonao arivoandro ny toeraka fa azonao atao fanatrehan'Andriamanitra anatin'ny ray andro. Zany hoe zavatra mety tsy possible ao anatin'ny 1000 jours ny toeraka fa dia tediavin'ny olona mitotitoto tsy atao fanatrehan'Andriamanitra. Azonao afaka tanteran'Andriamanitra ao anatin'ny ray andro monja eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ka androany tsy fantatra hoe inona ny zavatra mety handalovanao, inona ny zavatra mety mampieritreritra anao, fa raha nandritra ny arivoandro ianao mitady solution, fa lenao fa tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao androany. Dia afo mafy an'izay Andriamanitra manatrika fony. Amen. Ndao tsika hira ao an'Andriamanitra, i-reconnaître fa ny fahasoavana matoy izao atsika. Fahasoavan'Andriamanitra matoy izao. Alleluia. Tena tovi-tsapanao fa tsinitsina ianao raha tsy misy ny fahasoavan'Andriamanitra. Funiziare a curiza o tunturiza tumpuosa e fa fantacciao nade tsinu nade fa Tumpuo de fantiavanao. tumpuo de Funiziare a curiza o tunturiza. Funiziare a curiza o tunturiza tumpuosa e fa fantacciao Nade tsintsina nade tsinu nade fasa Tumpuo de falutia Soja e soja mi fahasoavanao. Mi fahasoavana Nanaga. Nunanaga Mi fahasoavanao nanavitra. Mi fahasoavana Nunanaga Teneno esatto izao dia non mi fahasoavanao. Sono tu Isa Nuni fahasoavana Ci si abbiamo più fai fasoavana na tu zoa fahasoavanao nanavitra. Funiziare a curizo tuturizao tumpuosa e fa fantacciao nade tsinu nane fasao Tumpuo de falutia Funiziare a curiza o tunturiza. Funiziare a curiza o tunturiza Tumpuosa e fa fantacciao nade tsinu nane fasao Tumpuo de falutia Fahasoavanao. Mi fasoavana Nunanaga Perfumo matoso. Yuna navitra. São tu izao. Sono tu Isa Nuni fasoavana Se abbiamo più fai fasoavana São tu izao. Sono tu Isa Nuni fasoavana Se abbiamo più fai fasoavana Na tu Isa Na
fasoava n'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Isaona Andriamanitra no fasoava izay nanangana antsika tsirairay avy, izay nanavitra antsika tsirairay avy. Halleluja. Misaotra ny fasoavanao Misaotra Jesosy ny fasoavanao. Andao tsika rehetra iara iny. Izany toy izao dia noho ny fahasoavanao tovy amin'ny fonao manontolo. Tsisy avy amiko fa ny fahasoavanao. Haverena izao no toy izao no ny fahasoavanao. Tsisy avy amiko fa ny fahasoavanao. Misaotra Jesosy ny fahasoavanao. Misaotra Jesosy fa izay no toy izao dia noho ny fahasoavanao tokoa. Na ny famonjenao anay na ny fiainanay momba anay rehetra Jesosy, tsy misy tomombana raha tsy ny fahasoavanao. Tsy noho ny famendrenay satria hoe izay satria tsy hoe satria izay masina be fa no masininao zay. Tsy hoe satria izay marina noho ny aminay fa no marininao zay. Misaotra Jesosy fa fahasoavanao daholo rehetra. Misaotra Jesosy efa very izay raha tsy toy ny fahasoavanao. Mankasitrakanao izay amin'ny fonanao dia raha inay manokana tonga eto izay ankohaka, tonga eto izay hisaotranao satria ianao mendrika foana 24/24, 7 jours sur 7 mendrika foana ianao nomenay ny fiankofana rehetra. Mendrika foana ianao nomenay ny fiderana rehetra. Mendrika foana ianao nomenay ny voninahitra mandrakizay. Misaotra indrindra. Hitanareo amin'ny rehefa misy amin'ny barotra misy ny antsoina hoe service après-vente. Dia tena anisan'ny force-ny fivarotana anankiray ohatra hoe reny any amin'ny centre commercial reny zany ohatra hoe H&M ohatr'izany. Dia anisan'ny force-ny fivarotana anankiray ny herin'ny service après-vente. Zany hoe rehefa azonao ilay produit dia tsy ho tery hoe rehefa azonao ilay produit fa na mbola en livraison ilay izy dia te anontany an'olona ianao aiza ilay izy, ahoana fandeha ilay izy. Dia rehefa azonao indray produit ka misy tsy mety aminao dia miresaka amin'izareo indray ianao. Dia misy service après-vente ratsy be, dia misy tsara be. Dia tena mahatamana client rehefa ohatra hoe 7 jours sur 7 dia betsaka kokoa ny horaire-n'ilay service après-vente. Dia izay no tena mahatamana ny client anankiray. Dia amin'izao fotoana izao Andriamanitra nefa izy ny tompon'izao rehetra izao, izy mikarakara ny fiainanao. Ianao tsy mividy ny zavatra nalohanao kory ny nomeny ianao. Nefa ny service après-vente n'Andriamanitra disponible 24/24, 7 jours sur 7 miresaka amin'ny fony ianao ny amin'ny momba ny fiainanao. Izy zany no tokony hatamana antsika indrindra. Satria ny client tamana rehefa betsaka kokoa ny horaire ny service après-vente. Fa mihoatra lavitra noho izany Andriamanitra. Tsika zany tokony tamana ao fanatrehan'Andriamanitra satria présent foana Andriamanitra isan'andro isan'andro. Ary izy tsy hoe mila am'telefona ianao na fa eo ihany izy dia resahanao izy miaraka aminao. Amen. Ndao isaorantsika an'Andriamanitra izay disponibilité an'izay nefa n'izy n'Andriamanitra disponible ho antsika nefa n'izy mikarakara ny zavatra rehetra. Tsy ianao reny mikarakaraina fa ny olona hafa koa karakaraina, izy disponible ho anao. Dia ianao koa mamezanao disponibilité ho anazy satria izy disponible ho anao, manaiky izy disponible ho anao. Misaotra Jesosy. Ndao tsika amin'ny voninahitra n'Andriamanitra tonga etsika iankohaka sy misaotra an'izay Andriamanitra manasika atsika. Halleluja. Tena nomena ianao voninahitra, sois glorifié.
mivinatrika andro matraka Kristy manak'izay ianao mendrika ny Seigneur, tu m'as guidé. Seigneur, tu m'as guidé, je suis là pour t'adorer à jamais. Sois glorifié. Tu m'as créé pour t'aimer, proclamer tes bienfaits à jamais. Sois glorifié. Seigneur, tu m'as guidé, je suis là pour t'adorer à jamais. Sois glorifié. Tu m'as créé pour t'aimer. Tu m'as créé pour t'aimer, proclamer tes bienfaits à jamais. Sois glorifié. Si quieres, Charité, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, devant ta majesté, à tes pieds. Je m'abandonne à toi, à jamais. Sois glorifié. À jamais, sois glorifié. Avec Seigneur, tu m'as guidé, je suis là pour t'adorer. Seigneur, tu m'as guidé, je suis là pour t'adorer. À jamais, sois glorifié. Tu m'as créé pour t'aimer, proclamer tes bienfaits. Tu m'as créé pour t'aimer, proclamer tes bienfaits. À jamais, sois glorifié. Donc si quieres ir a ma Je m'abandonne à toi, devant ta majesté. devant ta majesté, à tes pieds. Je m'abandonne à toi, à jamais. Sois glorifié. À jamais, sois glorifié. Je m'abandonne à toi, Devant ta majesté. devant ta majesté, à tes pieds. Je m'abandonne à toi, À jamais, sois glorifié. à jamais. Sois glorifié, à jamais, sois glorifié. Asante tano de mevungacha vemacha, haleluya. Meneno vunacha madaksa Jesus. Msoja Jesus tungeseme vunacha no. Haleluya. Si quieres ir más, je m'abandonne, Je m'abandonne à toi, devant ta majesté. devant ta majesté, à tes pieds. Je m'abandonne à toi, à jamais. Sois glorifié. Je m'abandonne à toi, devant ta majesté, à tes pieds. Je m'abandonne à toi, Si quieres à jamais. à jamais. Sois glorifié. À jamais, sois glorifié. À jamais, sois glorifié.
à jamais sois glorifié, à jamais sois glorifié. Dotsika kamafon'Andriamanitra ampandrosiny mpanofon'Andriamanitra manaraka dia dia rahan'i Jesosy. Afaka misakatra. Samba antsika manao an'i Jesosy. Voalohany aloha, ao tsara daholo parafiny tsara daholo araboraka ianao hoe fanamatanao daholo. Fa nefa miaraka amin'ny Jesosy ianao. Mahafinaritra mahita antsika anapisika tahaka an'izao. Dia zaho tena tsara tazao hoe tsisy zaho tena tsara tafita raha tsy fahatsian'Andriamanitra irery ihany. Tahaka tsara ravana fa fanataka an'izao tena fiaim-pona zava-pisatana anakanina tsika tsy tonga dia fanatsian'Andriamanitra izao. Misy foana zava-pisatana atsika fa zao hoe tonga soa ianao tavatsian'Andriamanitra, tonga soa ianao, tena tonga soa. Faly miaraka aminareo zay vao tonga androany miaraka aminay ary mbola miandry ihany koa tsika izany rehefa nambantsika mbola eny an-dalana eny mbola mino fa ho avy satria somary misy décalage moa zany amin'izao fotoana izao ny rentra. Mananteny tsika fa tsy verina izy ireo fa androzy foana koa na zany ary hitany hoe na vao tonga dia tonga foana izy andianaran'i Jesosy. Zavatra toko zarana amintsika izao dia hitena amintsika hoe hitanareo tsara ty soratra ety l'armée des saints. Zarana armée des saints zany raha hoe armée zany zavatra hoe tena vonona zany hiatrika n'iny zavatra miseho. Izy aloha vonona tena hiatrika araka amin'i Jesosy, izy zany tena vonona. Hoe tena vonona ahako fa tena an'izay fahefana amin'i Jesosy ianao. Androany tsika izay fahefana zay, izay tena tiako zavana kely amintsika androany hoe vonona vienao tena afata izay fahefana amin'i Jesosy ianao zay. Ataontsika rehefa baiboly sikafa amin'ny baibolinao soratra mitovy antsika ao amin'ny Luka 10 Luka 10 verset 19. Nefa fa atsika par cœur le izy. Atsika par cœur le izy. Fa miresaka fotsiny amin'ny dia zao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy Jesosy hoe tavy an'izay. Ozy Jesosy amiko. Todro tena ianao ozy Jesosy amiko. Io dia efa ameko anao fahefana. Efa ameko Jesosy fahefana ianao zay. Raha ianao par cœur tsara teman'Andriamanitra io fa tady tsara leo amban'le izy. Leo ambany dia zao misy zavatra ao tena tiany Jesosy tsy maintsy andehananao. Le fahefana amin'i Jesosy anao io zany aza pirime tahaka le talenta anankiray dia napiriminy anazy fa voay le fahefana amin'i Jesosy anao. Ninona zavatra izay miseho eo amin'ny fiainanao na miseho eo manodidina anao dia ianao le manana fahefana tahaka ny autorité tena veribery tanteratsika foana hoe raha ohatra ka misy polisy gendarme miaramila eo ka misy olona mampimeo izy zao mena fahefana vao tonga dia miareten' iny olona iny satria ainy aminy le fahefana. Ka raha manana fahefana ianao ka tsy ampiasaina fahefana amin'ny tomponao io mitady tsara fa mitovisa ihany tsika raha izay kosa. Tsisy différence amintsika amin'ny olona tsisy fahefana nefa ny olona amen'ny Jesosy autorité anapaka amin'ireo rehetrarehetra ireo. Inona le izy tsy maika fa dia voaleo maika kely iray zany dia tsara dia raisy fa ny zavatra mety hisy eo aminao ohatra olana na manodidinanao ohatra mbola ozy ianao hoe io ka mba tsy avitra tsony fa anao eo ianao le mena fahefana anapaka anazy anapaka anazy. Ianao zany tia Jesosy anapaka an'ilay olona manodidina anao fa tsy hoe pastera ahoana no ataoko amin'ity olona ity fa misy zao foana atao atao aminazy. Aleonao le autorité aloha ampiasao le izy. Ampiasao le izy aza tehirizina tsony
Jesosy namparabolina hoe nareo la fahazavana ozy izy amanana jiro anao aiza napetraka le jironao any ambany vata ve say ambony tany nataontsika ho fahazavana nataontsika ho sira dikan'izany mila miakitsika moa mamosa am'izany mila miakitsika toy an'le dia zao hoe inona koa izy le izy écraser toute puissance de l'esprit mauvais ande BTB iny olona BTB iny esprit mauvais io le fitaritana tamin'ny voalohany teo tamin'ny intercession nizara-pasitera le izy de voateo koa tamin'ny fantena BTB iny esprit eto manodidina tsika tsy miady amin'ny zava-tsy tamaso tady tsara fa ny olona possédé tsy hitanao inona mazo anazy fa rehefa miresan-kanina anao hitanao inona misy ao aminy ianao zany rehefa matanao fa ny masina fantatrao hoe inona ny amato amin'ity olona ity amina fitiavana ve amina tsikitsiky ve fa ianao koa ny rotoroty miaraka aminao na dia efa be ianao mbola vonony kely lany ianao dikan'izay fa le fahefana menanao na fahanao mandrisan'izay zavatra zay raha vo hitanao tsara tamin'ny Jesosy voana tamin'ny Jesosy fotsiny le izy za aloha tia tena amintsika izy mbola sy vatsa madika baibolina tsy mampirisika fa dimy ihany le tantara fa Jesosy rehefa nita voana tamin'ny Jesosy fotsiny devoly dia mitoloko tonga dia mifotro amin'ny rafiny tonga indray ve ianao izy atahoranay kina dikan'izany ianao koa zany hoe devoly ianao zany vo hitan'ny devoly tonga dia mbo tsy nilika izy fantera zay tsoka ka dia maneny ianao feony iray rehefa mitsoka izy mate ka dia mitsoka mitikika mivoakany izy ohatr'izay koa midevoly anaty anao manomboka izao fa tsy fahefana efa ao anatinao ampiasao le izy ary manomboka izao amin'izay ampiasao io fahefana amintsisonao io aga tehirizina tsony io za tena kanara tsara fa anatin'ity fifadikan'ity zako hoe misy chantier zay hoe tapaka zany zany donky Jesosy raha vo tsy chantier io menao anahy tsy afaka menao aminao zako tsy afaka mandika ny tena atao aminao satria any amin'ny kotabelona misy anahy fa dodiko aminao io chantier io anao io anahy ena ok le chantier avant fin d'année marary le ramatoa une semaine avant fin d'année zany za tokony reprendre le chantier en deuxième semaine na volana janvier marary le ramatoa tonga dolo fe tsy ok deny satria marary le ramatoa za fa tombo taminao fa zao teneniko anao Jesosy miangady anao tena tena tonga ohatr'izay miresaka tsotry Jesosy anao mba onaky ao afahako mifady satria afaka mena tsara tsika isanao ne hoe anao mba onahy io dia zao nangatatonao hoe fahasalamana ramatoa io tsotry zay teko Jesosy tonga amin'ny fotoana natsoka izy tsy raha dia telefonina mihitsy napetrako ny message tsy niantso tonga le fotoana dia za teny tamin'le soko za dia efa io fa okely sontsy hoe efa natsolonao izy izy henao le olona ramarary non fahasalama be izy tsika miaraka madiabaka za ho terina makany asa tonga tany vo tonga dia cardiana ontsena voalohany zio ozy nareo izy izy tena tsy afaka mihitsy izy fa kahoana izy izy ana bataina mako amin'ny toilette bataina batabataina foana voatony tsara rehetra eo tamin'ny fahasalama izy aka misy fa zay asa azonareo tsara satria ny fahefana efa miproclameko taminao za andeha ao ny zafikely ny tamin'le ramatoa miakatra za tout le jeu oka ozy izy rizaka matiatrika tsy afaka izy dia miantso anao dia alafeto dia fa tsy mandeha ary amin'ny verna ihany zany za tsy hoana fa za tonga dia misisika ka ilainao koa le misisika zay tsatsa misisika mba misilaga misisika amin'izay fa tsy finoana le fisisiana spirituel resako tsy misisika anatina ndraiky fa dia diso fisisika ka very aloha fa rehefa misisika dia mba tsisy hoe nangatahana tamin'ny Jesosy iny hoe ty ny sisihoana aza vela ratsoke satria tsika ilay Jesosy tsika isisika ohatsy zay anako fa nitapahako le izy tsy ndrikona sansuera dia miakatra mifainle kardia atany efa mbola miresaka zany miresaka amin'le zanafika zavikely koa zany menao mpiapahana izy izy parce que zao ne ohatsy zao za tamin'zareo ianao fa manao hoana ny tany amin'izao fa faible be izy zay tenenina ok zana miditra amin'le toerana ako dia fampenta Jesosy olona salama mandry anako ako ok faiko mivaravara l'olona anaty salama be no teo fa tsy le ramatoa mbola mpandrina angatahako tamin'ny Jesosy
miditra ato ato amin'ny asa salamy ramatoa io amin'izao voaka vany le ramatoa izy nareo karadela zany le ohatry va manoro izy le zavokely non je veux dire bonjour monsieur olona bataille mitonga vana midraikidraiky osajoto mipoza fa voasola ramatoa zany zany olona zany a tena mahavariana be zany tsy eo mola lafa izy miaraka tamiko foana le raha lanaka teraka amikiny meta tsara ny temoana azy zay ramatoa zay fa gagy izy nareo hoe olona tsy salama fa mivoaka vany miparita hoe je veux dire bonjour monsieur vao fandetanao taminy dia vampokoleko taminy sisany ianao amin'ny anaran'i Jesosy malomboko zao maraina toute la journée za teo amiko teo foana eo fotsiny dapokoakinavy salama anao malomboko zao tsy mivirina tsony aretinao a fahefana reto efa madrosa tsika tsika mbe io fa dia verina rehefa tsika arombe io le ataoka io fahefana efa meny tompo atsika toto-povoaka efa meny Jesosy atsika ka ninninona zany a raha diapeson le fahefana aza pirima tsony misy kristianina mbola kristianina krispe foana efa tsy zantso zao tsika kristianina vale toko ozy izy topatera zay tsika le tsika iona saky fa tsika liona amitsy tsika amitsieriny fa tsika amitsierina ampitiavana non azo fitiavana koa fa amitsierina maty amitseritrerina fotsiny tsisy amoko fa mampitsoka ho ia fa voahota ivoliny olona aza mba hafaniana amin'iny fa mampatahotra fa tsika rehefa mifaniana amin'ny olona le olona raha tia anatinanao foana isisika amin'ka tsy maneno le fitiavana anatinao miparitaka azonareo tsara miparitaka le tserina fampitserina misy fitiavana fe mateo ho tia koa le iaraka aminao aizaday ianao andao a tena atao fanamby le izy misy teny zay na misy ihany hoe itia irao ao izy izy zay na ny tsotsovisana voalohany indrindra izy aloha izy namekiraka za tena dia miteny tamin'izay itia irao ao fa tena ninona ny raha Jesosy anazy fa za mbola Madagasikara tapany ambany fa ina tamina mpampisana fa ina tamin'ny zany hoe lo mivokatsy zany fa ina tamin'izany hoe ino koa le makirele masisy be zay fa tena efa hety zany fa tsy nienitra fa teo foana Jesosy rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao a hitanao raha rehetrarehetra ireny fa atao Jesosy lalovana fotsiny ireny tsy atahoranao ireny jereo le verset 20 depuis le verset 20 aza mifalo izy izy fa manaky anareo niny fa zao tadio izy izy ny anaranareo voasoratra ny an-danitra ka dika amin'izany so dia mipitaka anao loha fatanaky anahy fa dia tsy voasoratra any ny anarana mavalyfaly fotsiny eo a fa asireo tsara aloha hoe efa any eo ako a za rome sotrin'le tamin'le manitra hoe dokera tsy vitsy afaka maseka tabataba fotsiny aty le mandeha nefa tsy makaina kokinako zalina fotsiny le ihany aty sa nefa fa ianao le dokera mandeha nareo tsara azo mitabataba ianao miakatra dia mandeha koa fa tsy farina fotsiny a majoka nefa tsy mandeha koa fa mijany eo ianao ino sy dia palapana tsy anao tsy mandeha anao tsy miantroandro tsy mandatsan'Andriamanitra re zany fa tsika missionnaire ataovan'izany todika ianao missionnaire an' Jesosy a missionnaire an' Jesosy a dika an'izany ianao a ianao le olo irakira an' Jesosy mpanafaka mpanasitrana mpamonjy zay ny anaranao halleloia halleloia natoka fa ny anaranareo pasire daholo a halleloia tekotsika ho amin'ny teny a dia refitenina mpanopo rehefa avy eo a daba izany le mianahana fotsiny le dokera mivavaka fotsiny aty ohatsy votavota rahamasina dia eo aloha ko zao le ranomasina fa mba ratsika fahasoavana tonga rehefa avy eo fa tonga eto anao tsy jery fotsiny tsy spectateur tahako teo ary tsara zany ka retena tonga dia manta rehefa avy eo tonga dia fanjombay mosisi foana ko amen halleluia ratsika tonga manta paster liva tonga soa ianao a tonga soa miaraka aminay eto ndray a Halleluia, afaka mitsangana tena. Halleluia.
misaotra amin'Andriamanitra isika ny amin'ireo tompon'Andriamanitra mahafinaritra. Raha tena tamin'ny efatra maraina dia efa mifoha andro any. Halleloja. Fa akaty aminareo no nampifohatra amin'ny efatra fa tsy nahita tory akoho. Fa ny akaty aminareo mihitsy ny tena tiako. Dia renako etonao faly mahitanao androany hoe lehilahy mahafinaritra, vehivavy mahafinaritra hoe ianao hoe tena mafy mihitsy izy, anaro mafy mihitsy izy hoe ianao tena lehilahy mahafinaritra mihitsy hoe ianao tena vehivavy anaro izy. Rehefa mba mananatra olona dia ohatr'izany ananarana ny olona, ianao dia olona tsara ianao. Dia teneny tsara izy, indrindra hoe rehefa mifadianina ohatr'izao zao ianao tena tsara hoe. Amen, amen. Ka tsy ilay voky be iny inany ianao reo ohatra manana be ohatra ny taraiky be zany ianao mihitsy hoe ratsy ianao fa taraiky ianao indraindray satria voky loatra ianao. Alleloia. Fa ao anatin'ny anoanana misy fahatsarana anatin'ny anoanana. Amen. Misy fahatsarana anatin'ny anoanana, misy fahavokisana anatin'ny anoanana. Amen. Dia reo tsika nomboka hanangana ny tanantsika dia tenenao tompo misaotra anao fa mbola voafidy reto amin'ny fanatrehanao. Maro ny olona teo avy eto. Maro ny olona teo avy eto izy. Maro ny olona mitady izao zavatra ilainao izao fa tsy fantany izany. Mbola tsy fantany izao satria tsy nampahalalana azy izany. Mbola tsy fantany izao satria mbola tsy nisokafana ny fotoana ahafahany tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tahaka anao. Ny fanatrehan'Andriamanitra dia efa ao anatinao. Fa mivondrontsika manana ny fanatrehan'Andriamanitra mba ho eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, mba afaka hita ny fiasan'ny herin'Andriamanitra, afaka mpatanjaka ny toe-panahintsika, afaka mpiorina ny fomonsika sy ny fahalalantsika n'Andriamanitra, satria natao olona lalan'Andriamanitra mihoatra n'izay zavatra hitany masontsika. Tenenao anatin'ny fona tompo misaotra ny amin'ny zavatra no maninao andro any. Misaotra ny amin'ireo mpanomponao maro samihafa, misaotra ny amin'ny pasteur Tomy mivady, misaotra ny amin'ny pasteur Ionja mivady, misaotra ny amin'ny isan-tsampana rehetra, ny amin'ny mpiara-manompo rehetra, izay sarobidy dia sarobidy eo imasonao Jesosy. Misaotra ny amin'ny fitantananao, misaotra ny amin'ny fitondranao, misaotra ny nahafahanay ny manana an'ity toerana ity mbola misokatra. Tsy nataonao izay Jesosy hanivelana no mivavaka, tsy nataonao izay Jesosy any hamangatsika ihany no mivavaka, fa nomenao toerana izay, menao fitaovana izay, novatsianao izay, menao talenta maro ny tsiraray avy natateraka n'ity fotoanandroany ity. Misaotra ny amin'ny fotoanany intercession, misaotra ny amin'ny fotoanany fiankofana tao anatin'ny hira, misaotra ny amin'ny fotoana nahafahany tsiraray avy nanokatra ny vavany, nanokatra ny fony, nanokatra ny momba sy makasika azy rehetra ao anatrehanao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka anao ianao ilay Andriamanitra ty asa fanompony ity, ianao ilay Andriamanitra niantso ny ty asa fanompony ity. Efa niteny ianao sy nilaza sy nanambara ianao fa indro ombanao mandrakariva ambara-patonga ny fatapera izao tontolo izao. Misaotra ray, misaotra Jesosy, misaotra fanamasina ny amin'ny tombontsoa-pahasoavana, misaotra ny amin'ny tombontsoa-fafana indray mbola mijoro eto anatrehanao, mbola fafana indray mandray fahasoavana. Misaotra Jesosy fa tsy taka an'ilay dokiera miantsoantso izay makany Majunga, fa misaotra Jesosy fa anisany mandeha ao anatin'ilay fiara izay, anisany ao anatin'ilay fiara izay, anisany tsy maintsy tonga any amin'ny destination finale izay, tsy maintsy tonga any amin'ny anjara voatendrinay izay. Tompo tsy avelanay mandalindalo foana izany raiky amby roapolo andro tsy mihinan-kanina izany, fa tena ataonay misy fahasoavana ho amin'ny fanahinay izany, ataonay misy fahasoavana ho an'ny ainay izany, ataonay misy fahasoavana ho an'ny vatanay izany, ataonay misy fahasoavana ho an'ity firenena ity izany, satria tsy natsoina ho foana eto amin'ity firenena ity izay, hanao ny fomba n'ity firenena ity, na hianatra ny eto amin'ity firenena ity, fa avy any ambony izay ny rano, avy any ambony izay satria nateraky ny fanahy izay tompo, tsy nateraky ny frantsay izay, tsy nateraky ny malagasy izay, fa nateraky ny fanahy izay, nateraky ny rano sy ny fanahy izay, izay fiainana avy any ambony izay tena tiana hiexploiter, tena tiana hiaina, tena tiana ahitana an'ireo fahatsarana rehetrarehetra. Tompo ataovy conscient izany izay androany, mangatahinao fanamasinao ampio mba hisokatra ny masoko, ampio mba hisokatra ny fahalalako, aoka ny ranao anadio ny fisainako, aoka ny ranao anaisotra amin'ny voalina rehetra any anatin'ny foko any anatin'ny fisainako rehetrarehetra any, ninona tontolo rehetra ampiasao ny autorité anao, ninona endrika voalina rehetra ao amin'ny fiainako, roako, ravako, teko amin'ny heran'ny rano Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery vary Nazareta. Ninona vesavesatra rehetra any anatin'ny foko any tompo, ninona tsy metimety, farerarerahana miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery, ninona fanantsy fifampoana miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery vary Nazareta. Tompo mangetaeta anao fantatra ny fonay, maniry anao fatratra ny ao anatinay, mila anao izay tahaky ny faniriny teravavy ny ranon'olo, tahaky ny faniriny ny tankarakaina ny andro maraina, tahaky ny faniriny
maraina fiposaky ny masoandro ho any amin'ny tatavonana tahaka izany no angeta hitan'ny fanana ianao mila anao mihoatra izay Jesosy mila anao mihoatra noho izay zavatra hitan'ny masonay izay mila anao mihoatra noho ny filana olona izay mila anao mihoatra mila ny fanampianao ny ankonanay ny tokantranonay ny asa aman-jaranay indrindraindrindra koa ny fiainam-panahinay mila anao mihoatra amin'ny titona ny fanotronanao miasa amin'ny famoronana ity izay Andriamanitra efa miasa ianao dia tsisy masakana fa izy no masakana an'i Jehova fa izy no matoatra azy tombotsy tono anarany izy ilay fahazavana izy ilay zanak'ondry tsisy kilemy izy ny fanazavana ny tanàna dia ilay Jerosalema vaovao izy ny tempoly eo amin'ny tanàna masina izy ny manapaka ny fonao izy ny manapaka ny fiainatsika izy ny manapaka ny hoavitsika izy no mitarika atsika fa izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra dia nantsoina hoe zanak'Andriamanitra tena ny fanamasina ampio fanamasina mba afaka moniny tenako amin'izao fotoana izao voasoratra amin'ny Romana 9 fa vonohy amin'ny fanan'Andriamanitra ozy izy miasa ny tenanareo ny filany nofonareo mety mahatonga anao tsy afaka tena hisokatra izany ara-panahy sakan'izany mahatonga anao mifendro sakan'izany mahatonga anao variana tenenina foana ianao hoe roay ny fahefana ampiasao ny fahefana fa rehefa tratrany dia voly eo amin'ny koantsika indraindray satria tsy misokatra eo amin'ny tontolo ara-panahy dia mijanona fotsiny eo amin'ilay tontolo ara-nofo velihevitra sy mitoloko eo tenena tompo ampio amin'ny alalan'ny fanahinao mba tsy ho reraka ampio amin'ny alalan'ny fanahinao ny raiky amby roapolo andro mba tsy ho verimaina foana ampio mba tena afaka hifantoka Jesosy mety miasa ianao fa angatao ny fanahy masina fa tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao izany ainy mi-intervenir ainy miasa ny fomba magaga tsy takatry ny saina tena tiako ianao tena afaka hiteny hiresaka amin'Andriamanitra aza velony perturbe ninina ianao fa miresaha amin'Andriamanitra ianao fa tsara izy mpanao tsara izy mpanao fahagagana izy tsy miova ny fahefana tsy miova ny heriny ho ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa izany tsy miova omaly sy an'io ary-mandrakizay ozy izy Jesosy ao amin'ny boky ny Hébreu dia miresaka izany ny teny soratra masina tenenao anatin'ny fonao ray manontolo tompo za te hiova fa ianao aza miova eo amin'ny fiainako za te hiova ao anatin'ny raiky amby roapolo andro ny fifadikana te hiova araky ny teny mpanompono teo te ho liona manam-pitiavana fa tsy lioan'ny fankalana tsy lioan'ny fankalana tompo tsaroko ny teny izay nampitondrainao Paoly milaza amin'ny teny hoe fandevoly izay fahavalonareo izy dia mierina tahaka ny lioana Jesosy hoe misy fotoana izay mikopieriny asan'ny devoly satria tsy manam-pitiavana izay fa mierina ihany tompo ho ny teny Paoly raha tsy manam-pitiavana dia tsinitsinina ny zavatra rehetrarehetra mangataka ny fahasoavanao sy ny famondraponao za manokana Jesosy eo mialohany tenenako mangataka ny famondraponao ninona herina rehetrarehetra ka tsy tao anatin'ny fitiavana fitseromana rehetrarehetra tsy tao anatin'ny fitiavana hibebahako izany dia hifonako izany ho ahitsiko ho diako manaiky aho ho tefeny manaiky aho amboarina manaiky aho ho tena ho tonony ho zanak'ondry eo anoloan'ny teninao sy ny sitraponao ary manaiky aho ho sasan'ny ranao tsy ho avelako mandalo foana tompo ty fotoanandroany ity fa mahatoky ny fahamarinany teninao zay mahatoky ny fanatrehanao zay mahatoky ny fanotronanao zay mahatoky androany fa ninona endrika zavatra rehetra ilany tsiraray avy ny tananao mitsotra ny fanotronanao miasa dia ahita vokatra amin'ny tsiraray avy ahita vokatra amin'ny fiainam-panahy ahita vokatra eo amin'ny tokantrano ahita vokatra eo amin'ny asa aman-jara ahita vokatra eo amin'ny taranaka ahita vokatra eo amin'ny hoavy amin'ny herifotoana rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manakely va Nazareta Alleluia amen amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mitoetra toerao an'Andriamanitra azo hitoerana Alleluia amen arak'izay fanlazaiko teo aloha teo tena faly fanakaty aminareo amen ary misaotran'i Jesosy eny amin'ny tombontso-pahasoavana satria raha ny tena marina dia tamin'ny novembre sy décembre dia efa tonga taty aminareo fananana obstacle ny obstacle tsy olona ny obstacle fa namboatra ny tao anaty rehetrarehetra amboatra ny tao anaty fa nandritra ny novembre sy décembre tenyny mpanompon'Andriamanitra pasteur Rodolphe mitenanao hoe manahoana ny asan'Andriamanitra manahoana ny fandehanana ery iteny taminy ato mba avelao aloha hijanona ato an-trano fa manana zavatra corrigena be dia be vazanakena angataka ao satria tsy afaka hizara fiainana raha ohatra ka za tsy miaina ny zavatra andeha hozaraiko fa mba mangataka tompoko aloha mba hijanona ato an-trano anasa pasteur Tomi mivady tamin'ny farany taona tsy afaka tonga satria manana zavatra mitsina be dia be fataonao tena nalahelo ao natsiaro anareo tao anatin'ny fo atsiaro anareo ary mivavaka ho anareo foana raha mbola tsisy tadidiko voany ianareo fa le endrika tadididiko hoe dia fa miforotra eo dia matsiaro anareo misy fotoana tsy matsiaro anareo tonga hitanareo maso fa matsiaro anareo amin'ny fanahy amin'ny zavatra rehetra
izay bebako nefa ifonako anareo koa fa mety tsy fantatrareo mihitsy tadidio tsara zay tadidio foana aza manao erreur amin'ny fiainana hoe za efa plein parfait aza mametraka zany mihitsy eo am-piainana hoe za kosa efa tsy hitako inona no tianina aminazy za efa lera tsara za manana respect amin'ny mpanompon'Andriamanitra tadidio fa misy décision anankiray izay indraindray tsy fantatrao fa erreur misy fotoana taminina fotsiny tsy voafehanao dia fa erreur misy fotoana zavatra anankiray tsy amin'ny maraina fotsiny ianao fo anomana ny zanakao hianatra dia manao erreur iny satria avy nandalo alikao fahafatesana mandinika ny foko foana mandinika ny ao anatiko ray manontolo jereko ny ao anatiko jereko ny vady aman-janako sambatra ve izy manana ana jereko izy misofrira izy manana ana lasa indray mavako toko tsy ampy indray izy rehefa mateny famonjena tsy manomboka izy efa ao anatiny tsy mijery ny ararany vadiko tsy mijery ny ararany zanako fa za matolo tsy miova za zay misy zavatra tsy milana zay na tsara le teny teo hoe raha ohatra misy zava raha ohatra ianao hoe mierina nefa tsy manam-pitiavana za zao le lavy za tena tia mierina za tsy miteny fa za rehefa miteny dia mierina zay nefa nitako hoe erreur zay satria mamboly ainao anatiko a dia rehefa mipoka dia tsy mametrize tena fanareo za zao corriger fitoriko tena manao analizy ako atsaiza ny fitoriko tena za zao na tonga eto a tsy faly satria avy eto fa rehefa tonga eto dia miditra garage indray dia corriger indray toko mitenena ina indray reny tsy nety ty hoe tsy nena kekona ianao nge olona tsara fa tsy hainao no mamoaka ny fahatsarana ao anatinao tananao ny fahatsarana tsy maintsy avoaka ny fibebahana alleloia inona ny amoahana ny fahatsarana fibebahana sisy porte anankiray tianao hisokatra ka tsy mialoava ny fibebahana sisy porte anankiray afaka hisokatra ka tsy mialoava ny fibebahana fa na te hanomboka ianao dia mibebah tanao isaky ny misy tsy mety ny fararahana tsy maninona ary iatreo anatrehan'Andriamanitra dia mahaizako mamela heloka tena fa tsy dia ritina tsy tonga pasteur Tomis pasteur Miri tsy ho avy amin'ny sabotsy foatra mandiny tena be ilainao koa makeo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy nahatongavako taty satria za raha vao tonga ty dia mizara fa raha ohatra hoe mandehana fotsiny any dia manatrekely tena tonga azana metraka ny zarito anatin'ny fo hoe zana ao amin'ny Paris aza no fitiavako andreo olo rao tsy voatery izara fa afaka miainao mipetraka izarako ny toetra ny foko hoe za ve mametraka tsaiza lanja ny fanompoko an'Andriamanitra za ve mianiany sa tia voninahitra sa tia fanajana sa tia apetrako zany ary jarako toetra isa minitra sakizany taona zany manomboka ny fitondrako ny vady aman-jany alleluia alleluia amboariko zany amin'ny fotoana rehetra za zao anatin'ny fifadikana vadiko miasa zanako miasa fa anaovako sakafo tsara indrindra izy fa za tsy mihinana fa tsy rehefa tsy mihinana dia anaovako kototona reo tanao misy zavatra amboarina alaiko eo koa io fotoana rehetrarehetra ataoko masinitsy eo alay ataoko mamofona eo izako toetra anaky hoe tafafantoka amin'Andriamanitra sany amin'ny akoho za ihany mizaha toetra ny tena endasiko tsara io alaiko ny menaka dia atsoboko manerika daholo ty zavatra rehetrarehetra fangariko aminazy ty fa eretako mihinana izy mianaka atrehako jereko raha tsaiza ny alala ny fifatoako amin'Andriamanitra fa mbola henoko ihany hoe présence sanatra henoko any tsy présence fa ny onction e fa henoko ihany hoe mbola miadana azy any jereko le izy tsy mataitra anatsony le akoho tsy mataitra anatsony le vaty tsy normal fa misy zao tena aza entina tena tsy mametsiny anao fa misy fotoana zay nanao tsy afaka tonga dia ohatrany tena mirankitra raha fa tezitra raha vao ohatra hoe mijeune ka lalovan'olona mitondra sa fatinena kaikanao hoe mitompony hoe manamboatra hoe ary miantsoina hoe fiainana hoe tena tsara izy ary miantsoina hoe fiainana hoe tsy hoe paster fa fiainanao zay lazain'Andriamanitra aminao ampy
ia ina ny différenceny hoe manao sitrapon'andriamanitra sy manao plaisiran'andriamanitra. Ny manao sitrapon'andriamanitra ianao dia lalana makany ny plaisiran'andriamanitra. Satria misy fotoana ianao manao sitrapon'andriamanitra mbola miketrona zay. Satria za osy Paul miady any ao izy miady any ao osy Paul fa zay tsy mety vitako mihitsy le tena tiako atao e. Ianareo mbola tsy plaisir izy fosy zay Paul rehefa taty reny miao zao no tena mahafinaritra anahy rehefa tenenan-dratsy aho izy plaisirako zany. Rehefa enjehanao izy eo amin'ny Korintiana faharoa plaisirako zany. Za io problème lalovana io plaisirako io izy vaky sambo izy mbola plaisirany lany menarana izy mbola plaisirany. Tena anao kaikinao menao zao ina mba tena plaisiranao amin'ny volonté an'andriamanitra. Aloha kosa aloha atao resaka ohatr'izany le izy amin'ny volonté an'andriamanitra fa tsy amin'ny volonté McDo amin'ny volonté an'andriamanitra. Fa tsy hoe agogo ianao dia tena za raha vao selfa koa sy dia atsoy atsoko aloha anao manao selfa na fifadikana dia zay ianao vao asaiko amina selfa le tena mihinana amin'izay fa voninao miaina tsara izy izy anao tia sakafo tia pasitera ohatrany tsy dia aoy tenena tikonao marina zany. Tsy maintsy miala amin'ny faloavana tsika. Tsy maintsy miala amin'ny endrika faloavana tsika. Trop loatra ny fihinanan-kena dia miasa loatra ny atidoha. Mary za sa tsy mary za? Trop loatra ny fihinan-kena hienjana loatra ny ozatra ao anatin'ny fo. Kankamora miakatra. Za tena zany misaotra Jesosy tao anatin'ny 21 jours mbola sy tapitra misy tika vao 2 semaines zay. Fa hitako sambasambatra mihitsy hoe fo maraina tsy mavesatra io loha koa tsy mavesatra io vatako io tonga dia ohatrany miena zany ny fahatezerana. Alleluia. Tsy izy aloha tsy tena hoe fa afaka be fa miena. Hitanao tena miena ary tsy maintsy miena ary tsy maintsy afaka mandrako tapitra io 21 jours. Te afa mafy ho an'Andriamanitra ianao. Alleluia. Amen. Mila hiainanao zany. Mila hiainanao zany. Raha ohatra hoe misy mihinan-kanina anatao fifadikanina ka mitady sorena ianao dia zay fotsiny maritra efa lalana hoe mbola mila mianangana mila tohizana 40 jours izy tia mila miresaka amin'ny pasteur tao mivady azontsika ilay izy ataovy matery le izy tena hoe ataovy matery le izy atao matery le fiovana. Amen. Za te metraka fanontaniana nareo ve no te hiadana dia faharoa nareo ve tena te hitondra ny revay. Aiza sady hoe miadana no mitondra revay zany tena fianana ny rehefa fa tsy hoe miadana nefa tsisy revay zany kosa aloha tsy acceptable zany. Ty zao herinandro ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika ny fanjakan'Andriamanitra. Atsaizaka ny nametranao ny fanjakan'Andriamanitra za tsy miteny ilay voana fa le ao anaty aloha. Apetraka ao aiza le izy apetraka ao aiza le izy ao anatin'ny fifadikanana. Alleluia. Za zao tena faina fa misy fandraisana doany te hafa mafoana io mihinana fa tsy mahavoky mofo fa fanana kosa orinan'io dia nianao kaikanao aza mba mifany anamiko le tsy tianao e tsy olona io fa satana io ary efa izy manatrika androany satria izy izy mivokiny salamo hoe mamelatra latabatra eo maso ny fahavalika zany hoe haitsika angamo zany hoe rehefa fandraisana resana dia asaina ny fahavalika hitazana anao hoe izy olona io manana ny fanotronan'Andriamanitra. Alleluia. Zay no nasamihafa n'ilay fanotronan'Andriamanitra ilay Jesosy nanivaka teo am-pasany sy ilay mpianatra nandroaka devoly. Le nandroaka mandroaka izy fa Jesosy sendra diso lalana ohatr'izao dia miakoka ilay devoly. Zay ny antsoina hoe fanotrona. Jesosy tsy prévu androaka devoly fandehana sika fa ny devoly vao nahitana azy aninona ty sady ianao izy
tenenao kikanao soela fa tsy ny raha teny androany ariva ty zany sady misy anankiroa ty zavatra ty eritreretiko ilay izy teny ambony trak tena faly dia vao ny tena apôstôly Tome misy fandraisana faly mihoatra an'izay satria na zavatra tena ina zavatra tena ambony trak satria Jesosy hoe nisy zavatra anankiroa nanafahanao zanaka Israely mijerynareo roa zavatra nanafahan'Andriamanitra ny zanaka Israely tany Egypte izy misy mirakla be dehibe tao fa tsy afaka izy fa rehefa velarina ny mofo sy ny natony zanak'ondry dia natao teo amin'ny tolanam-baravarana ny rany zanak'ondry dia libere ny zanak'Israely tsy le mirakla nataony Moïse teo amin'nolon'ny Pharaon na libere azy fa le saintsena endrika tandidona tamin'izany nampivoaka azy ka androany ninina tsy mety mivoaka teo amin'ny fiainanao hivoaka le izy androany amin'ny anaty ninina zavatra faratsiana tianao ialana miala le izy amin'ny anaran'i Jesosy ninina tsy faharetany eo amin'ny fiainanao tonompo fa olona maharitra ianao arenany androany amen halleluia faharoa misy fotoana nanana teny fikasana 70 taona ozy izy Jeremia dia tsy maintsy hivoaka ny Babilôna ny zanak'Israely rehefa nandevozina izy tao anatin'ny faminaniana fa misy Daniel tsy maintsy nanao fifadikana 2 andro vao voaka tao Babilôna ny zanak'Israely ka izy ny tianao Egypte sa Babilôna ny tianao mitsorana anao tena kitinao double portion zany tsika zao sady misaina nefa sady mihinana sy misotro za zao zay tsy nanatrika androany ahoana koa zany misaina nefa mihinana tsy misotro tsy mahazo ny explication le mihinana sy misotro tiana tenena tsy hoe mihinana mofo dipaina fa mihinana ny tenany Kristy sy misotro ny rany Kristy manana ny fiainana mandrakizay alleluia ianao ve fa mba ny saina misy fotoana ohatrany ahoana zany vie éternel izy efa ny sainao ve zany ina tomobile tena tianao indrindra samy manana ny anazy ianao raha vao mahita an'izay ohatra mijanona kely mihitsy ianao alleluia le zanako kely vao avy mianatra efa tsy haiko taiza indray tena azahoana ty hoe Porsche tena le Porsche tonga dia le tena tsy takatry ny saiko reny ny hividianana azy papa ozy izy tena reny ozy izy tomobile mba tena papa moa zany alleluia eno apa tsy maintsy azo tsika reny anako amen tsy maintsy azo tsika reny amen tsy maintsy azo tsika reny fa fantatry tsika eny Andriamanitsika za tsy mitena fantatry tsika eny amin'ny porte-volontaire-tsika fa fantatry tsika eny Andriamanitsika inona tena tianao ty amen dia tenenitra le izy tsy haiko fa misy fotoana tena nanongo tena mihitsy za mbola taraiky eny amin'ilay Cayenne kay fa misy zavatra Porsche dia izy maina izy nefa izy voavarataona dia za ziroziro be tsy miexiste anaka hoe zany tomobile teneninao zany tanareo misy fotoana tsika monsieur permettre milaza hoe misy limite ny fiarahana andriamanitra fa misy zavatra fantatry nefa fa tsy voatery ho fantatra alleluia alleluia misy fotoana misy zavatra tsy voatery ho fantatra ary zay ny resaha apôstôly Tomite hoe tanjemy le avinavina e tanjemy fa tsisy Andriamanitra fa te hitondra tsika any amina dingana voambony be fa tsika taraiky any anazy zao ihany ranga amen misy zavatra ny nampahafantarin'Andriamanitra anao fa misy zavatra tonga dia ataon'Andriamanitra tsy finitsisy fiarahana aminao fa ianao eo midanaka fotsiny rehefa inona zay autorité sy souveraineté n'Andriamanitra mila petraka tsika ambony zany hoe ianao indray aloha tsy voatery mampahafantatra ny ninana satria tsy izany patronao fa ianao patron ka tsy voatery mampahafantarinao ninina ho ataonao eo fiainana fa misy ny mampahafantarinao fa misy mihoatra no mifampahafantarana ataonao asivo sira ohatr' zany le fiainana asivo lumière ohatr' zany le fiainana asivo fanantenana foana ninina mandanao ninina trianao ninina vavan'ny olona ninina lazain'ny olona misy fotoana izy mitady trotra ihany fa maîtrise eo izy fa tsy mahasoanao ny amalinao ninina fa vao may mataraiky an'le mampivazavaza azy alleluia
Aleluia. Tenenao kitinao ny zavatra tsara indrindra malafo vidy anao hoe teny amin'ny mafy tsara izy ny zavatra tsara indrindra malafo vidy anao hoe dia ny toe-panahy anananao hoe tsy ny fanosorana voarainao hoe fa ny toe-panahy anananao toetranao ny toetra n'Andriamanitra ao anatinao tena masarobidy ianao. Ianao moa tsy jerena tsotsotra izany fa eo amin'ny fotoana tsisy afaka mamindra fo ianao rery sisa mahavita mamindra fo. Tsy nenao kikinao izany tsy voavidin'iza na 4 miliara na 4 miliara zany tsy voavidy izany na manana ohatrina na manana ohatrina na milona. Za tena gaga satria misy ohatran'ny colis tsy haiko izany indray tao amin'ny gara androany dia taraiky tao 1h30 taraiky tao mijanona niodina tao Maralavalé janona tao fanahita izany mahita reto vazaha reto modiny hoe fandramatra le ramatoa efa samy zokizoky le ray mpiasany SNCF le ray mpitainginy fandrama oza ay reto tena manao zavatra ohatr'izany reto frantsay reto tena mifamaly tena tsy zavatra kely ohatr'izay tonga dia tena hoe mifamaly zay vao tena nahita heritaona zay fa zay hoe tena miala tsiny kosa raha olona fa za tsy araka oromotra anareo fa manana rendez-vous any amin'ilay pasteur malalako sy ilay olona malalako ary tsy vindavinda ho tonga any ary tsy tezitra tsy hanao erreur tena hoe tokonao aza manao erreur tezitra izany miaona aminay hoe fa zay nefa soavana ho anao hoe aizanao mahita olona misimaily ohatranay hoe aiza tsy tenena hoe zaiza mahita olona misimaily à 24 heures tsika tokony misimaily ny olona 2 heures raha misy fa ny anao 24 heures inona problème inona no mitsa inona ny olona ay vesara fotsiny ve tsy maninona izany e atenena tokonao amboary aloha toetra raha tena teo izay tena mila lohanana mihitsy lohanana angao mety le 21 jours lohanana le izy manaova fifantohana amen manaova fijerena tsara raisy ny ten'Andriamanitra dia vakio le izy dia jereo le izy dia iaino le izy dia jereo le izy hoe mbola volonté an'Andriamanitra sa efa plaisir an'Andriamanitra le izy betsaka kely nanao volonté fa tsy tonga tany amin'ny plaisir e mosesaka nanao volonté fa tsy tonga tany amin'ny plaisir e sao dia anao mieritreritra Mosesy nanao volonté fa tsy tonga tany amin'ny plaisir Élie koa nanao volonté fa tsy tonga tany amin'ny plaisir Élie ny anticipé ny fahafatesana hozy izy aloha ody amin'izay hozy izy fa tsy zakako tsony ndraiky zay vao Andriamanitra gaga ho hoji fa ino ty ataonao re Élie dia Andriamanitra koa tsy naka tsy taitra hozy izy Andriamanitra okey dana ho soa fotsiny ianona ho mpanjaka dia atokany Elisa ho mpaminany dia mody amin'izay Alléluia fa nendrikoaly ny plaisir an'Andriamanitra misy ny plaisirany Alléluia tenena kikinao ianao nge mila ty 21 jours na jeune ty tokony mitaingana zavatra tena ao anatina tsy haiko nareo nga mamay zany hoe plaisir ranga nareo rehetra raha teniteneniko daholo hoe inona ny tomobile tianao inona ianao tena tsisy maka 4 heures zany nareo Alléluia tsy ianao raha ohatra fantatra hoe 4 heures ny voavidy dia hitenenao hoe 4 heures pastera kosa fa raha fantatra hoe mahavidy ny tomobile rehetra tsy ianao mba ataovy mainina aloha mahavidy ny tomobile rehetra le tomobile rehetra ho vidiko eo hoe tsy omeko an'iza fa omeko anao e zany tenenao kikinao zany toerana zany zao hoe mbola tsisy miaso amin'izany toerana zany Alléluia poste libre zany poste libre zany poste inona ny anaran'izany sisy postule ao amin'izany toerana zany ianao mitady asa io tenenao kikinao ianao ty tao mitady asa hoe nefa zany misy asa malalaka be hoe tsika nge mampimeny mitady asa nefa miposta ao amin'ny plaisir an'Andriamanitra disponible be
rehefa tsy mahita asa no aza miasa saina amin'ilay CV-na terina fa vakeo ny CV an'Andriamanitra inona ny olona tsisy atao amin'ity eto ambonin'ity tany ity ty olona ity manana famindrapo 24 heures zany zao disponible maninona tsy ataonao zany maninona tsy ataonao zany Josefa ane tsy tonga teo amin'ny toeran'ny prime ministre raha tsy nanana ny disponibilité ana famindrapo 24 heures ho an'ny rahalahy ny 180 miampy ny vady aman-janany kenanao kekinao toe-pohatra ny ahoana loatra zao Alleluia voasoratra tsara mazava ao bokin'ny Genesis toko fa 7 ka hatramin'ny 7 fa Josefa sady namelona ny ray namelona ny rahalahy ny vadiny rahalahy ny zanany rahalahy tsy haiko tsy ny volan'ny Josefa zany sy ny haren'ny Josefa navitany investissement ngeza dia ngeza ho amin'ny fitiavana ny olona namaritra azy mandefa tsy nena kekinao posta tsara zany 21 jours zany anamboaranao reo CV tsara indrindra ho anao ty zao tontolo zao ty nge ilanao fa taveo ho avy ny fotoana hokizitina be ilay DG ao amin'ilay société na ilay PDG dia mila anao izy ao anaty fakizitina na rehetra tsy misy décision tsara zany rehefa kizitina dia mandana no mipetraka dia mandiny teny dia rehefa tony zay vao mandraisa décision vaza manao erreur amin'ny fiainana aza hoe tiketiny fo fa zay tsy possible Jesosy fa tsy possible le olona manam-bola rehefa tsy tady anandra androany mbola tsy tadiavina mbola mijeriny anana fa tsy mametraka ny toerako amin'izany ary tsy mametraka mariky ny valeur naterahako vaovao taon'i Jesosy amin'izay ananako hitamaso Alleluia ianao ve fantatrao ianao fa fanahy hiditra amin'izay zay vao fantatrao ve ianao fa spirit fanahy esprit ianao tsy ny ianao fantatrao tsara ve fa esprit ianao ainao ve midiscerne hoe nofo azany esprit azany ainao ve zany fantatrao tsara ve hoe zany zavatra ilaiko zany dia avy eo amin'ny aty fanahiko fa tsy avy eo amin'ny nofo fantatrao tsara ve zany mila apetrakatsika mazava tsara ao anatin'ny fifadikana mba ahafahantsika no mifantoka ao anatin'ilay fifadikana 2 amby 20 andro mamoaka ny tsara indrindra avy eo anaty amen amen nareo ve aloha teo tsara aoriana amin'ny 21 jours kosa nareo ve teo parfait ao tena hoe plaisir tena hoe amoaka tomobile tena plaisir ienjana be tsisy eto ambony tany anao fa ny an-danitra ny misy dia ny fiainam-panahinao ny antsoina hoe fiainam-panahy dia rehefa miteny ro pasteur tompona ndraikitra zoky miteny anao mba jerevokely io fiainam-panahinao io azafady sy mijery inona koa ny tiana teneny fa hoe nareo ve tena mizotra ara-panahy miaina isan'andro sa mizotra mbetika nofo mbetika fanahy mbetika nofo mbetika fanahy tena fiainam-panahy ve sa fiainana ra-nofo mody atao fanahy tsy amboamboarina le izy fa tena ataovy tsapanao hoe fanahy zany ataovy tsapanao ny alalanao fa fanahy tsy misy zavatra anankiray ilainao eto ambony tany ka anananao ka manova ny toetra tsara nananao tsy misy zavatra anankiray koa tsy anananao mampahory anao ka hampatonga anao ho lava-molotra akeo amin'ny fanatrian'Andriamanitra raha mbola zay le izy tsy fanahy amen alleluia aza manao investissement adaladala reny ny olona ngeza makariera ny olona ngeza tsy mieritreritra résultat fa ny olona ngeza mieritreritra investissement foana tenanao principe amin'ny olona ho ampiasainy dia ampianarina izy a hiandrandra résultat fa principe amin'ny olona ho ngeza ampianarina izy anao investissement ka ianao paka résultat sa paka investissement mpanao investissement sa paka résultat tenanao inona ny zavatra tena ataonao investissement sa résultat Jesosy tena nitetika amin'ny titao ity fa tena raha manaiky tombo amin'ny fahalebiazantsika
ho asehony antsika ny zavatra amina dingana maro samihafa mitiafa alohan'izay Jesosy raha mihaino message-ny premier tamin'ny 1er janvier anao dia niteny mazava tsara Jesosy momba an'izany resaka izany fa izay tombo ao anatin'ny fahalebiazana dia anaovany Jesosy zavatra tsy takatra ny saina investissement voalohany indrindra nefa dia toetra satria ny toetra dia mamantitra ny fifamatoranao amin'ny zavatra mety loha na tsy mety loha na ianao manao corruption na ianao incorruptible ka za tsy Andriamanitra tsy mitady za tsy mitady ianao tsy mitady ianao hoe manangana orinasa dia olona mpanao tsolotra no apetraka au DG ao monisosy alors est-ce que parabole izy satria izy pasteur Tony tao amin'ny question réponse zany na hoe fotoana Jesosy ozy izy manao parabole mba mitiako koa Andriamanitra investissement na fotriny ahoana ke mba ataonao investissement isanandro zany hoe pasteur tsy manambony na compte bancaire reny tsy anananay zay nge mbola men'ny fanjakana vola za tsy miresaka vola fa fondro rehefa fanjakan'Andriamanitra nresana dia fo no ilaina fa tsy fananana rehefa tsara ny fonao libre ho azy ny fanananao fa rehefa ratsy ny fonao na manana ny zavatra rehetra renao raha taitaitra mara zasa tsy mana ianao taitaitra io a trop loatra ny corruption anatiny fifikirana ny zavatra mety loha ny décision-nao dia zavatra mety loha no mibaiko ny décision-nao fa jamais tsika raha hiaino n'Andriamanitra fa Andriamanitra rehefa miteny non dia non aloha rehefa hoe oui dia oui dia zany amboariny zany ao anaty fitokanany zany fa ny olona ngeza rehetra be anatin'ny baiboly manomboka tamin'ny Abrahama rehefa hoe oui dia oui rehefa hoe non dia non rehefa hoe Isaka dia Isaka ka na dia niteraka Ismaela alefaso Ismaela zany aloha kikinao manaovy ianao investissement tsara eo amin'ny fiainanao ianao ve tena teo mpijinja mahatoky ianao ve tena teo international ianao ve tena te aomby amin'ny asanao amin'ny asa mandaranao amin'ny fiainam-piankonanao tena tianao hoe ho international maro misy teny pasteur Tomita zay ane zay za zao hitanao zao pasteur Tomi pasteur Mirendra pasteur ianareo rehetra rehetrasika raha tsy nisy olona manao investissement tsy ohatry zao ianao raha tsy nisy olona nivavaka raha tsy nisy olona nandoaky raha tsy nisy olona nalahelo ny fananao tsy ohatry zao ianao investissement ny anara zany zany tsy nao hoe revay zany mifoazy ianao anao investissement tsara investissement tsara zany tenen'ny pasteur Tomite zany hoe mitsangana amin'ny alina ahenako ny fotoanako atorina investissement zany mety amin'ny tena amin'le tena amin'ny roa maraina le mampaloatra zao io mihitsy fa investitelo tonga dia teneny aloha investissement zao ataoko sana dia mbola maloatra zao raha aloha investissement ny ataoko io alleluia izy aloha faly toko tena tiako ny fanatrehana tena tiako ny teninao tena tiako miaina ny volonté ny fifantohanao tena ataovy mipetraka tsara hoe za tena za raiky tamin'ny vadiko zany hoe maman andaotsika anao olona lehibe hoe andaotsika anao investissement ohatran'ny niratra zay masy hoe investissement ahoana ry papa alleluia any Madagasikara tena zay ta Madagasikara nyeo tsy vita eo atomboka ihany eo tsy vita eo atomboka ihany zay nao faiza ihany ary zany ny amafazana ho an'ity fanjakan'Andriamanitra ahoana atao ahoana zany izy ity zany ny antony fifadikana raiky amby roapolo andro tsy aza manao jeune ho anao zany etonga tena zaky zany izy atao le izy satria misy zavatra indrasana amin'Andriamanitra za tena mila zavatra amin'Andriamanitra ny anas na singam-bolo keliko anankiray champoina sanana io ary indrasako an'Andriamanitra ilaiko zany fa mbola lavitra mihoatra zany qualité tamina terahako vaovao
mba ataovy tsapatsika hoe nateraky n'inona moa za inona moa no mahasamy hafa namaky nanomboka namaky nisy zavatra nijereko zay dia nanomboka hitako ny zavatra nataon'ireo fiangonana atao koa fiangonana tsy avy amin'Andriamanitra fa miresaka an' Jesosy izy fa miresaka an' Jesosy ary manaiky ny evanjely izy fa tsy manaiky an' Jesosy tompo sy Andriamanitra izy tsy manaiky ekena teny tonga nofo Jesosy teny Jesosy fa nieritreretana azy dia hoe profesia naseho Jesosy fa Jesosy mihitsy ny teny misy tenany iny mihitsy ny teny voalaza zany ny tokony zao fa lasa nidirana izy dia nampianarana izy dia ampiresahana izy dia resahana ianao dia rehefa resahana ianao dia lazay fa kristianina hono izy satria manaraka ny fampianaran' Jesosy izy mandray ny fampianaran' Jesosy fa tsy avoaka n'ilay tena zavatra fenony eo ambariny izy dia zao mandra-paroviana sao dia mba mitovy amin'izany re za ka lasa filôzofia sy anganongano ny famitoko an' Jesosy fa tsy tena fanahy satria ny tsy vitan'izan'izy azony ataony mampiasa ny filôzofia sy ho fampianarana momba an' Jesosy fa izy jamais tsy ho ateraky ny fanazany mihitsy izy jamais izy tsy ho ateraky ny fanazany ka ny tsy itovizako amin'ny olona za invisible fa ny olona visible nefa misy fotoana mbola mitovy amin'ny olona ny fitondrako tena mbola mitovy amin'ny olona ny fomba fisainana mbola mitovy amin'ny olona ny fomba fijeriko situation ny fitsarana olona zany mbola tsy azo atsika intsony zany amin'ny anaran'i Jesosy amen mahatonga atsika mbola sensible amin'ny péché-ny hafa mila libérena satria sensible amin'ny feo an'ilay corruption anao fa tsy sensible amin'ilay feo an'ilay incorruptible anao le tsy mety loha tsy mety sensible tsika fa le loha foana raha mandoha foana ianao dia inona ary ny fiafarananao tsy nahinao mivoaka amen za tena ozy nandeha tena bokola fela mijery an'le lalana misy fila tsy haiko hoe fila iny ray dia misy ohatran'ny boule loatra zao dia misy bleu le izy dia izy misy hafa fa za tsy nianatra an'le izy dia tsy haiko fo za tsara nataony zareo fo za raha tena miaraka aminao zany Jesosy mbola tsara lavitra amin'izao nefa tsika reto ary zao vao tonga ta France dia efa navita tena tsara kosa aloha misy aloha kosa aloha tsy mandeha misy zavatra tsara taony zany aloha tsy mihatsara vela tsy ratsy kosa aza manana toe-pohatra fa apetrao hoe Jesosy satria raha zay ary no tena ianao hoe ratsy nataon'ilay olona nefa ilay olona nanao an'ilay izy mba hifanena aminao ianao ny nandrasan'i Jesosy ampibebaka anazy dia ho tafatenao ratsy ilay nataonao izy nibebaka amin'izanoko ianao aza olona toetra tsy azo idirana mazava ve zany sa tsy mazava tenenao kekinao amboarina ny ao anatiko hoe mba hatamanana Andriamanitra mba hampitoetra ny fanontronan'Andriamanitra ny ositra Andriamanitra tsy dia mila toetra fa raha ianao mampiasa ositra miaraka amin'ny toetra dia mahatsara ny ositra ao tsy mahasositra ianao amen fa zay no mahatonga ny unité ny fiombonan'ny eglizy tsy voatefy amatoetra satria ozy Jesosy ny voninahitra zay efa nomenao ahy Jaona 7:22 dia efa nomeko azy ihany koa ary zay no mahiray azy ozy izy ino ny voninahitra io toe-panaraka an'Andriamanitra aloha akiny amen mandeha aingana be ve zasy tsara mety tsara nanaro ny vadiko mihitsy sa hoe ianao aza dia mitratrevatreva za tena nanarina akatsika rehefa miteny anao dia ohatra zao mba hampahirezo le olona azy izy inoko tsara anao ny tenena fa sao dia tsy izy koa za tena marina zany amen io na zazakely ohatr'izay aza rehefa mananatra rehefa hoe marina dia za zao tsy menatra zany mbola misy fotoana mandiso teny frantsay kosa zany papa tsisy dikan'izany zavatra tenena zany azafady any diso papa alleluia tsy le teny frantsay mabezesy tanao inona fa le toetra ny foko malala miakorde hoe diso a zay ny tena tiako plaisir za merci dada ino mahazo biso fa tsy le inona fa zany le dady baiboly amin'ny teny fa manajany ray amin'ny lafiny raha rehefa diso tenena tikanao rehefa diso dia diso iza miteny anao
andriamanitra ianao ampena alao mihitsy aloha ianao fiaina sekoly tokantrano manaova modely ho an'ny zanako io. Alleluia. Ataovy modely ilay izy. Misy fotoana hoe misy olona tsy miova mihitsy fa fitantaranao ny fiovanao no mampiova anazy. Zaky tena ary ilay fiovana amin'ny tsy ampozina ianao nanao an'izany. Tsy mamenatra ilay fiovana rehefa tanteraka ilay fanovana. Fa mahatonga izy mbola mamenatra, mbola misy amikandona. Dia loary tena anao kakanao azy eo fotsiny rehefa loary raiky amby roapolo azy ilay izy. Tia fa mafy ho an'Andriamanitra. Zany tena za kosa ilay tena iova. Raha vainty un jour tsy nahita petiny izany tsy efa mifoha daholo frosy. Efa mifoha daholo izay lalovako. Fa misy zavatra hoe misy zavatra ao aboary. Ena tsara iza no tena miteny hoe za pastera rehefa malahelo be iny no tena sambatra io. Samy hafa ny alahelo ara-panahy sy ny alahelo ara-mota. Raha malahelo fanahin'olona no sambatra ianao. Fa raha malahelo no teny ratsy nataon'olona ianao miova. Rasitsika izy miova. Satria ny teny ratsy za mety efa mitesika jentilisa. Fa io jentilisa io raha vao mahita kristianina anankiray eo manao erreur vavany tonga dia hainao satria efa jentilisa ianao taloha. Voilà, zay le frère, zay ino moa mamenatra mitenenana za. Zany efa jentilisa zany ianao mba mivavaka mamela heloka tsy vitanao. Fanela kely tareto ny ilain'ireo vazaha reo. Vitanao hoe pardonner andreo. Raha torianao prospérité reo miezana ianao ka ianao tsy manana anankiray. Fa ozy izay avianao aty avelako hoe vita tsara mihitsy miaraka amin'ny 21 jours de jeûne. Aza tenena tsiny izy hoe beto angambany dia veta. Efa mamery tena koa ianao dikan'izay. Satria Jesosy raha vao mamaty tsy maintsy afatra. Tenena kitanao hitanao amin'izay ilay hoe mila fanahy ianao eo amin'ny fiainana hoe fa tsy olona ranofo. Asika ilay olona fanahy le nateraky ny rano sy ny fanahy le natao batisa tao anaty rano masitrika dia natao batisa amin'ny fanahy masina dia nanaiky an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainany dia nikorige foana ny fomba fisainana, ny fomba fijery, ny fomba fienoana olona. Izay zavatra tsisy dikany resaka frazy samihafa nefa ny hevitra tiana ho ambara mitovy fa ny samy manana ny sainy fa dia zay dia mampiady ohatra zavatra tsisy dikany. Azonao izy tena kikinao azotsika rehetrarehetra zany. Za ao anatin'izany azotsika za. Tsy hoe faly fotsiny ianao miteny androany e. Amen. Fa faly tena hoe mizara an'izay natao. Zay le hoe raha ohatra ka mitory kely ka tsy nanao ninina aloha aza mitory aloha. Satria raha tsy nidinihana ao amin'ny eritrereto hoe ianao ve ragaha eo teneniko ragaha izy azoko tenena avy ianao eo ampanendasana laoka mavita mandoaka tompo mandrafoana. Adinao ilay laoka mendy eo satria ilay fiovana mamaky. Fa hoe tsy dominao fotsiny ilay lapoaly anendasana raha araka ao daholo ilay menaka dia izy ianao hoe voaositra. Andriamanitra na tsy tanteraka ianao afaka manositra anao izy. Sa tsy za pasteur? Sa tsy zany kosa aloha. Nareo ke mieritreritra ireo pasteur ke fa gentleman be. Reo aza misy raha manondrana mihoatra lavitra noho ny mpivavaka tsotra. Tsy atao mainao tsolo izy raha mba fitsolo kosa. Tenenao kikinao raha misy olona tsy pasteur izy hoe tenenao kikinao raha misy olona tsy pasteur izy fa mandeha fanahy mandeha tsara izy hoe
dia tsara lavitra no pastera mandeha ara-nofo izy hoe ka ianao za maika rovina zao mba ho pastera dia mandefandefa SMS amin'ny pastera Tommy amboarina daona frazy mba hidiran'ilay resaka efa miteny anao fa tsy mamaika za pastera zany fa voay aloha mafana anao dia hita eo ny ambiny dia fanaon'Andriamanitra mba tiako mba ohatry zany fitsikonao vao zany hiditra tena fa le izy efa miforce ny pastera Tommy mba antsikiana aminy izy ziroziry be fotsiny amatoetra tenanao hitanao raha tsy mibebaka tsika tsy afaka mismailina hoe tsy tena hoe smile le smile zay ianao amin'ny zay ianao amin'ny Viber mandefa smile fa ambadika olona tsy mismile olona tsy mismile koa ianao ambadika le Viber fa nefanao fotsiny le lohan'olona mavomavo iny modiny meme eo fa ianao ambadika tenanao tokony tandreo ty be resaka ty hoe alao diniana alohan'ny manapotsipotsitra an'iny aloha aza mamita tena smile efa mifoa mila mifamela heloko amin'ny pastera Tommy ndanatao famela heloko tinanakiko zany le lalana zany eto tsy misy mitsy za pastera zao ny ererako zao ny ererako hovaly izy tsisy mitsy hoe hainanao zany ndanangalao azo ohatry evelany atsy ny fibebanao tsy mila rotsakazo zany ianao tsy mibebaka ny ilana rotsakazo izy profetesy izay laza ny izy tole rehefa mafilo amin'io tsy mety miovio anao amin'ny alalan'ny olona petraka Andriamanitra eo amin'ny fiainanao sy ny fandineta andran'Andriamanitra taminany ianao olona tsy niresahana amin'ny fiainanao mihitsy tonga dia teny eo ary tsy hoe atsangana rery ianao fa ianao ihany manombo teny eo za mihitsy kosa zany amen jaona fateny falo dia malala e maniry mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra hoe nareo tahaky ny ambinana ny fiainana possible rehefa possible ny dossier-anao ratsy indrindra amin'ny candidature mipetraka ao amin'ny société fa ianao mismaile fotsiny dia ianao voafika re société reny efa manomboka possible ianao manao short mandeha mametraka CV fa ianao voray za zao le mihoatra zany fa mifampianara zao tontolo zao ianao atao tsaratsara faseo tsara amin'ny volombava ianao malokomena ataovy lalilalina amin'ny maso asivy maintimainty misimisy dia lalina ange mandinika sa zay verinareo tsy mandinika hoe ahoana moa fanaovana ny maso lalilalina kokoa aiko pastera resaka mivadika eo vady tsara gaga mivadiko manao foana isanandro fa tsy mahay secret malala maso iny ozy izy ohatrany lalina be maso reo kojere fa io maintimainty be ahositra ny eo amin'ny lalinao io dia milasa profond be le maso ka tandremo ty mainty ahositra amin'ny maso mpanaty fa tsy mahita mihitsy le zay efa mitena mitsitsiny fa tsy tiako fotsiny sao dia be dia tsisy aloha tena pastera za tena tenenao hoe mitsikia fa tsy ohatrany mbola mavesatra le izy pastera amen dia lasa le izy entina mambavaka rehefa tonga ianao misy fotoana tena hoe ndray androany ianao rery no tena décide anao 40 jours 40 nuit ianao rery mivangin'ny tompo aloha fa tsy afanam-poko dia atsoy amin'izay pasteur tao hoe za tompo tena mivavaka dia tena mivangin'ny fanahin'Andriamanitra fanao 40 jours 40 nuit fa mba eto ao mambavaka devoir anao rehefa mijeune rery ianao ampafataro ny premier responsable amin'ny vie spirituelle anao jeune koa fa aza mijeune rery fa iny olona iny mahafantatra lavitra mihatra anao ianao ny amin'ny momba anao
tenenkinao secret zany hoe zarainy zany hoe natao iainana zany hoe natao androsony zany hoe natao hivelarana zany hoe tsy natao horesabe zany hoe fa natao ampiarina zany ampiarina eo amin'ny fiainana zay ny antsoina hoe vy jaona toko fafolo ny andiny fafolo daholo izy ny tenin'Andriamanitra za tonga ozy izy mba hananany ary hananany ina ozy izy fiainana be lehibe ka io tenin'Andriamanitra io rehefa tsy tonga fiainana io rehefa tsy tonga any anatin'izay hoe tontolo ny fandiny tena fijerevana n'ireo endrika toe-panahy ny fitiavana ny fanetretena ny fatahorana an'Andriamanitra anisan'ny sujet de prière tena lalinina lalina tao anatin'ity hoe taona ny fanotrona an'Andriamanitra miasa amin'ny famoronana ity ny fitomboniny ny taux de croissance ny fatahoranao an'Andriamanitra ny amin'ny décision ataonao ny amin'ny teny anaoko ny vavanao ny investissement anao amin'ny fotoananao ny fampiasanao ny volanao io ny volanao io fa ampiasampiasanao fotsiny amin'izay izy sa mba mivavaka aloha ianao alohan'ny ampiasanan'io fa tsy efa meny tompo ity fa andao hirifatra amin'ny vidin'izay ity tsy mbola tompo sy mpamonjy ny fiainantsika Jesosy raha mbola izay ampelantanantsika tsy erantsika amin'ny Jesosy amen za tsy mitena aza mividy akanjo fa mandolia aloha tompo manana an'izao zay zao ny eritreretinay hividanana akanjo mety teniny tompo hoe tsia mijanona aloha dia mijanona aloha fa zay tsy ho takatry ny sainao zay fa mety ilay akanjo ny andeha tongotra ao an-tranonareo zany ny antsoina hoe fakatoavana tanteraka mahatonga vokatra tsy takatry ny saina tsy hain'izaniza ho azavaina ozy izy tanjona teo arivo taona ray andro amin'ny olombelona moa firy taona amin'Andriamanitra arivo taona 1000 ans ray andro aminay vitesin'Andriamanitra zany hoe fanao zavatra izy trop tenenao trop io ohatran'ny taraikiraiky io hoe teneno tsara izy raha vo manao eo Andriamanitra zavatra zato taona ilofosan'ny olona ela be hoe teneno kikinao zavatra 1000 ans ny olona mifofotra manao an'ilay izy ray andro le izy dia homen'Andriamanitra anao tena raisany amin'ny anaran'i Jesosy ozy fahasoana ataoko zay ivavaka io ozy izy rehefa ampiakarina dia efa lasa vainga eo anatrehan'Andriamanitra vo miakatra io dia ny ambony plateau io dia tonga dia hoentiny anjely eo anatrehan'Andriamanitra hoe tia ny hita timiry amen izy tena te-hampiasa amin'ny feony ho an'i Jesosy io dia ozy izy Andriamanitra miandro kely aloha misy fotoana mitena izy tonga dia alefaso fa mila patience toe fanahy araka an'Andriamanitra ianao ve tena efa misimailina ao anaty patience efa plaisir ave patience sa volonté sitrapon'Andriamanitra izy pastera tsy maintsy ataoko le patience zay sitrapon'Andriamanitra fa plaisir le izy pastera tsy maintsy ho avy le fotoana amen nefa ny amin'io manodidina efa miteny daholo efa mitady antso mpanao gazety eto France izy fa zao ataovy smail amen tenenao ataovy smail le izy ny toe-panahy rehetra zany mila fifaliana zay ny antsoina hoe plaisir fitiavana zany ve efa plaisir ve zany fitiavana zany fitiavana resako tsy le fitiavana agape fa tsy le fitiavana anankiray ny fitiavana anankiray le roa ambiny na ny tsy mivavaka ary mahay azy tsara tonga dia vita haino zaro tsara manao anazy fa le agape ino ny tena ilana plaisir manome malolotra manao sacrifice manao fafolo-karena mamonjy fotoana na tsy kirarona azy ty tsy maintsy tonga amin'ny fotoana tsy maintsy mandroso ny fanjakan'Andriamanitra tsy maintsy mandeha ny zavatra rehetra momba ny fanjaka n'Andriamanitra izay ny antsoina hoe fahalehibiazana rehefa lehibe ianao dia manomboka mampandeha ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao ino aloha ilay ampandehanana toe-panaraka an'Andriamanitra rehefa manome ve ianao manao profeta ofrinao amin'ny pasteur toa mivady ianao na ho an'izay tsy haiko misy olona ato menao zavatra ianao ve le miteny rehefa rafaka pitsy hoe reny angeraty zay nanome an'ireny tsy ohatry zao reny oui allo tsy manome satria tsy mbola tena
n'Andriamanitra ary mety mbola tsy tonga amin'ny volonté zany zavatra zao mbola tsy plaisir mbola volonté dia efa raraka fa sika fa misy zavatra tena hoe tiranga ataoko tiranga tena ataoko marary aloha le izy amin'ny voalohany izy mpanao salama fa izy izy rehefa manao sacrifice dia amin'ny ranomasina anaovany azy fa rehefa tena miaina ianao mahita ny tsirony izy hoe tiranga izy sacrifice natao fa vitany izy libre amin'ny fanahy amin'ny voalohany izy mbola ohatrany dia ahoana zany ny ambiny iny tsy maninona iny fa ovay ao anatin'le 21 jours iny amen ovay ao anatin'le 21 jours iny mila amboarina ny zavatra rehetrarehetra ohatr'izany izay milanao ny fifatohanao amin'Andriamanitra ina ny ilainao hoe ny fifatohana amin'Andriamanitra dia tena ilainao ahafahanao mandeha ara-panatsara satria rehefa fanahy ianao dia mora madio am-po ianao fa rehefa nofo ianao tsy mety adio am-po satria ny nofonao no mandoto ny fonao ny zavatra nampianarina ny nofonao ny tezananao tao anatin'ny fiainan'ny fiarahamonina tany anatin'ny fianakavianareo ny zavatra nasisika tany anatin'ny ati-dokely nandaniana fotoana tany ampianarana mandoto ny fonao reny mba tsy tandremana mandoto ny fonao fampianarana zao tontolo zao mandoto ny fonao ny fitadiavana foana aiza zay ana fa manadio ny fonao alefaso any lorangana tsisy retour ale alefaso any aloha se libéré anao anatiny ndo loranga hivavaka tsisy freve ahoana ny fika ahoana ny atao inona ny atao mivavaka ve mandoalika ve manomana ve toko tena tery ao amin'ny fanatrianao tsisy fre mandeha train mbola mila mandray train mila mandeha métro 9 tsy haiko tsony araisina daholy zany rehetrarehetra zany za ve jesosy andeha sanatria ve za andeha hisaoty an'le anina satria maiky hivavaka jesosy jesosy raha ndraindray izy ohatrany hoe maiky hivavaka dia hisaoty fa izy jesosy hoe zay tsy miditra ny vavahady izy fa misaoty dia mpangalatra izy tenanao amboarina ohatr' zany le izy fa tsy hoe vao mahita olona misaoty indray ianao rehefa avy ao jesosy ianao iny mpangalatra hitanao jugement indraisa zay nanaran'izay satria ianao mbola te hisaoty dia sensible amin'ny olona mahita misaoty fa rehefa ianao madio am-po dia mahita olona madio am-po ianao fa rehefa ianao maloto fo dia olona maloto fo tsy maintsy copine anao mazava ny règle ny lalao misy zavatra zany mila amboarina zay ny mahatonga ny olona lasa miteny hoe tenenao izy izy zay namanao dia maninona izy izy dia tantaraiko izy ianao fa ina matafa tenenao kikinao fa ina moa matafa ray lalana tsika reto hoe ina matafa ray lalana tsika reto hoe tsika reto hoe tsy tafaray lalana inan-kaniny fa isika reto dia tafaray lalana ampatanjaka ny fiainam-panahy amen ianao ve tena mba mamelandro pasteur tao mivady anana fotoana itokanana satria sa izy rehefa tonga aty dia izy indray mbola manao an'ireo installation rehetrarehetra ireo ianao tsy mahatonga aloha mba miandry azy aloha amin'ny fotoana etsy mba hitokanana teneko anao fa jeu amin'ny fiainam-panahinao zany fa tsy jeu amin'ny fiainam-panahy satria plus izy enony an'Andriamanitra plus izy manana parole libératrice amin'ny tsorana anao fa plus izy lany fotoana anaovana installation dia ina ary no tantarainy aminao hoe mba levera mitarika anao rehefa sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny royaume de Dieu ianao tsy fantatra hoe ina mahataraiky anao any ambadika any manina ianao raha mba mise libéré aloha amin'ny fotoana mba avy alao ahiteny fa zany tsy makeko amen zany dia anamafany seza na tsisy olona ka izy ingatary tsisy olona za mitsajirika ko manina raha mitsajirika efa ng'Andriamanitra tsy ao anatinao tanao raha ny fampandeferana ny nofonao ahatonga anao mahita an'Andriamanitra zay no mahatonga misy fotoana mpanompon'Andriamanitra entitra aminao mba hamitsorana zay le hoe tsy hitanao jus d'orange raha tsy pressena aloha izy fa ny orange raha raisinao miaraka mivaty dia mitovy ihany izy raha tsy pressena mainka hisotro an'le jus nefa le lalana anaovana an'le processus tsy arahana inona ary ty ataontsika ty manomboka amiko koa zany fa za zany tena hoe pasteur koa zany tena efa lasa izy tsy maintsy tenena kakinao tsy maintsy miaraka tsika hoe ray tafika tsika hoe miombo-po tsara tsika hoe mijoro amin'ny fahamasinana
mandeha amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, miaina tsara amin'ny fanetretena, mijoro tsara amin'ny fandeferana, manao izay takian'Andriamanitra, tsara fifandraisana amin'ny mpitarika, tsy miavonavona, tsy mirehareha, tsy manao tena ho zavatra, tsy mitsiriritra fananan'olona. Amen. Alleluia. Tsy tokony ho tantarantsika intsony izany. Tsy tokony ho tantarantsika intsony izany mialina olona izany. Raha mbola misy zany tomanina reto e. Zany tena hoe ndao hitomanitsika miaraka. Tompo ty foko ty mbola mialina. Tompo amin'ny vatoko aho ohatr'izao. Tompo za lehilahy ao an-tokantrano. Tena mbola tsy vitako nge tena mity ny vatoko e. Mbola tsy vitako ny manao omelette. Raha omelette aloha ny saina ataonao hamonjena ny fiainam-panany ifreto ireny. Fa za tonga dia ampoizena ny lany loha amin'ny vatoko. Zany ary tsy takany akory ifreto aloha. Tena nakikoana tsy maintsy miforitra anao. Ahoana ny foretako? Metao mambavaka izy. Mihaino fahendrena amin'Andriamanitra, mihaino fahazavantsaina amin'Andriamanitra, mangatà fahalalana ara-panahy, ahafahanao mampiakatra ny manodidina anao, ho tonga any amin'ny niveau ambony indrindra. Zany ny antsoina hoe grand zany. Noho izao izay tena be aminareo ako mpanompony izy rehetrarehetra. Joba raha vao tsy nanao dialogue dia lasa katalogo a. Raha vao tsy niresaka tamin'Andriamanitra izy mpimomonina hatramin'ny farany izy. Hoy Andriamanitra vilo adininy. Taizanao tamin'ny Zanahary ny lanitra sy ny tany. Teo vao nanomboka izy Joba andeha hivavaka ho an'ny sakaizako. Inona ny ifandraisana izany zavatra izany? Misy ifandraisana be. Andriamanitra manadina azy hoe taizanao tamin'ny Zanahary ny tany sy ny lanitra fa fatongava-tsainy Joba andeha hivavaka ho an'ireo tsy mpitana ratsy aretsy. Famonjena. Famonjem-panana izy. Mila mifototra mivavaka isika, miaina ao anatin'ny fifantohana tanteraka ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mikoty minitra, tsy mikoty segondra, tsy mikoty ora, hoe firy amin'ny jour androany. Ny anazy tsy fantatra hoe firy amin'ny jour moa tsika zao androany, tsy tokony fantatra ao akory izany. Fa rehefa tena concentré anao, tosinao ohatrany mety le izy, ohatrany mety le izy. Ndraindray mila fifadikanana fotsiny dia sitrana amin'ny vavonina hoe. Za zao tena vavolombelona izany e. Za teo aloha teo za vao tonga teto France nihinan-kanina. Ta Madagasikara tsy dia mpihinana satria miasa foana io nihina vavolombelona izany e. Mahita mihinan-kanina verina amin'ny croisade sy tsy mihinana. Hoentiny rano sakafo, hoentiny ao sakafo misy composé avy any amin'ny pasteur Mama Viviane, misy sakafo misy ireo matsiaro anao daholo. Fa tsisy foana sakafo aloha. Lasa masika andro aza etiketina ty aloha sakafo fa aprimo. Fa rehefa vita kosa ny asan'Andriamanitra eto daholo amin'izay. Fa mbola misy fotoana hoe tsy vita ty, mbola misy fotoana tokony ifatohana, mbola misy fotoana tokony anaovana zavatra, ataovy aloha ilay an'Andriamanitra, prioriseo aloha Andriamanitra. Fa matsara anao ny io. Amen. Za zao tena hitako mihitsy tsy mora za efa naingana tratra 70 kilo teo a. Tena marina. Avy any 57 kilo tonga teto en France tamin'ny herintaona. Oe, mba hitenenako anao ny différence. Satria zany ny régime nahatonga 57 kilo tsy tahina fa tsy manam-potoana hihinan-kanina. Mihinan-kanina pasteur Paul fô mandeha croisade mandeha mamangy fiangonana izy ampandrosoany olona sakafo ao. Za mijoro tsy mihinan-kanina satria mbola manao service aloha sao dia mbola misy ilana anahy ka tsy izy mipenipenina hitady anao hoe ay tsy pasteur liva fa misy ilako anazy. Sady tiako izy mihinan-kanina eo ambony latabatra ohatran'ny roa. Za mitsaridina kely ohatran'ny mampalahelo am-bady satria misaina ny fanjakan'Andriamanitra fa raha tsy mihinan-kanina ary ny rainao ra-panahy inona no hamanany anao eo? Inona ny hamahanany anao eo raha tsy mihinana izy? Ka avelao ry pasteur Tomiranga za kosa mba hiady mety miteny izy aloha fa ataona ihany mba misisiranganareo ataovy eo installation reo a mba mitiafina foana. Fa sisy croissance raha tsy ekenareo zany. Sisy croissance raha tsy ekenareo zany. Sisy fitombony hitanareo tsara zany hoe manompo ahoana zany hoe mieritreritra ny hoe tiany responsabilité ahoana ny ampandehanana ty ahoana ny
fahalian'Andriamanitra ianareo. Fo inany ampiasaina hoe fo tsara, fo ao amin'ny fanahy vao fo raha fa tsy fo circoncision aty ivelany efa nilozany zany. Inona ny ataoko mba hapety ny fiainan'ireo olon'ireo? Inona ny ataoko mba hananana izany hoe fotoana izany hoe plein temps zany? Ataovy izay ianarana fotoana isa-sanany fa mitadiavo ianao fotoana mba ahafahany mitokana amin'ny alalany fanomezanao tsara indrindra amin'ny fo avy any anatinao. Tsy mila valiny amin'ny zareo nareo fa lasa manjary mila valiny nareo raha izay ny ataonareo. Fa ny zavatra ilaina dia izao ny fankasitrahan'Andriamanitra tratra nareo. Inona hoe mitadiavana? Ny fankasitrahan'Andriamanitra, ny pleziran'Andriamanitra tratratsika. Amen. Fa ngamo mora ny pleziran'Andriamanitra ny takiny tamin'i Jesosy. Anontaniana akaikinao fa ngamo mora ny pleziran'Andriamanitra ny takiny tamin'i Jesosy. Inona ny takiny tamin'i Jesosy? Avy any an-danitra midina etỳ ambony tany, midina any amin'ny ela. Nefa le Satana nyresena tany an-danitra no andehanana any amin'ny ela. Ary le toerana any amin'ny elo tsy hoe toerana tsara lavitra noho ny any an-danitra fa ny ratsy indrindra. Plezir zany. Andriamanitra io plezir koa izy. Io amin'izay enona izy. Tsy nanokona zany tsy miandro pastera vao atao reto hoe. Tsy miandro bishop zany, tsy miandro apôstôly zany aloha no isy eo mivantana amiko Jesosy dia ataoko zany. Zay le teny amin'ny pasteur Rodolphe fa hoe apôstôly latsaka fefany. Ny apôstôly latsaka fefany tena manana ny fondro Paoly apôstôly. Izy izay tsy miaina indray izy dia ataonay tsinitsinina noho ny amin'ny filazantsara. Asianay mafy ny tenanay ho mangana. Amen. Halleluja. Za zao tsy hoe za zao fa Madagasikara tena nanompo be, nanana poste kuna hoe nanana tsy haiko hoe nanao ny zavatra rehetrarehetra. Halleluja. Amen. Tsy afaka hiteny mihitsy tonga dia te ohatra amin'ny pasteur Tommy Vady hoe manana olona ohatranareo. Satria misy fotoana ny laniny taona ho anareo. Za ve efa nandalo fotoana ho an'ny olona eto France aloha mba azahoako olona hiaraka amintsika. Zay ve efa nataoko aloha. Za ve efa nandalo fotoana nandoliako ho an'ny olona tsy fantatro rehetrarehetra. Za ve efa nandany an'izany fotoana zany. Manao investissement sy valeur zany. Misy fotoana miresaka amin'ny vady. Zao le investissement tantaraiko dia ozy izy inona ny retour, tsisy retour. Satria rehefa tonga ny lanitra incomparable anisan'ny andronao teto ambony tany no nisan'ny lanitra ny andro any an-danitra. Amen. Azonao izy mety ela 75 ans fa eo amin'ny nofo izay ela fa mba hiainao ara-panangy dia angatao amin'ny Jesosy mba sokafo kely ny masoko hitazanako zany 75 ans eto ambony tany zany comparena amin'ny vie éternelle zany tsy taiko eo koa zany. Tsy comparable zany tenena akaikinao io zavatra matimatesanao ara-nofo mampiovaovanao io hoe incomparable amin'ny fahatsarany fanahinao io hoe. Ny tsara rehetra dia efa ao anatinao fahazamanao zany tsy manana ninino zany. Manambany teny zany fa tsy fanetretena zany. Ny fanetretena manana ny tsara indrindra fa manana toetra mahay mamela elika. Zany ny fanetretena zany ny tsara indrindra zany. Tsy misaina arak'izay tiana. Tsy hoe mijery ny kiraronao dia midika fa manambany anao. Kiraronao netako fa iza moa malala raha za mijery ny kiraronao mianovan'Andriamanitra ny kiraronao maninona. Fa tsy midika rehefa mijery kiraro dia ianao complexé mihitsy ny tena ilaiko ampiakariko any amin'ny azy. Tenenao akaikinao Jesosy nianao an'ilay izy hoe fa misy vatana ampiasain'Andriamanitra hitahian'Andriamanitra anao. Satria izy hoe fanana ny fanjakan'Andriamanitra dia azon'Andriamanitra ampitana zavatra any anatiny. Fa tsara nge fa ianao rehefa miteny zazo zany miteny tsy miteny ho an'ny vahoaka olona nofo fa miteny miresaka amin'ny fanahinao zany.
sao ianao mety miainona eo amin'ny nofo ary tsy totso zany amin'ny anaran'i Jesosy fa fananao io resako fa tsy le nofonao ivelany fananao zany resako zany satria Jaona toko fahenana andiny fa telo amby enimpolo fa teny zay lazaiko anareo izy dia fanahy sy fiainana fa izy tsy ny tena nofo sy fiainana fanahy sy fiainana zany hoe misady rese amin'ny fananao ny teny fa tsy misady rese amin'ny nofonao alleluia zay no mahatonga indraindray ny olona rehefa makeo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy mahazo niny ary refuzen'le teny lazain'Andriamanitra satria limité le fianarany laniny andro be tany amin'ny université nefa ny fanahany tsy nandalo amin'ny université fa nandalo ny université asika izy dia rehefa miteny Andriamanitra hoe zavatra ny sasaran'ny olona rivotaona omen'Andriamanitra anao ray andro izy ianao hoe tsy mila zany hoe pastera fa rehefa milamina ny trano koa rehefa madio zany teny ianao tranonareo hoe sasana isan'andro brosina isan'andro diovina isan'andro ka aza miteny ihany koa rehefa io ny niveau de vie anao dia ampy anao io mbola misy ny tsara lavitra ao ambadika io mbola tadiavinao indray ka aza miteny tsy mila n'Andriamanitra aza miteny ny toetra ko amin'ny amboariko fa za tsy mila fitahina ilainao ny toetra sady ilainao fitahin'Andriamanitra anao amen aloha rehefa tena tsy vitana izy hoe le ataviny mahatonga anao mitezitra lahy ataovy mahia kely ihany reky fa ny frantsay koatra ny tena faly ihany rehefa mahita olona mahia za tena ozy hoe za tenako ny tenako raha mitohana ataonao dia salady ny rahantsika mihinana foana aloha mandra-piova anao teneniko an'izany ny tenako rehefa fitaratra mahampitandrina anao fa mitezitezera ihany ndraika kizity zany tsy kizitiny zay kizity za zo tsy menatra an'izany kizity sy tiana ihany fa salady foana no hanina mandra-piova mena sy eo amin'izany ny tenanao hiditra amin'ny fahasoavana avy eo amin'izay anao rehefa tena zatra salady tongavany tena fitahina tsy takatry ny volanao tsy vita ny fisasaranao zay Andriamanitra zany kosa ny salady ko arom-batataza fa izy anao hoe alleluia saladin'Andriamanitra tsy ohatry ny saladiny tany sao ianao mieritreritra tsy 99 centime ny saladin'Andriamanitra zay ny vidiny moa tsy fividanako matetika hoe makatelo dia 99 centime amin'le kelikely ohatry zao tsy haiko izy za zao efa niteteziko dao lidl teteziko zany le tsena za zao misy fotoana ny teny taminareo hoe aza mandeha metsena be loatra dia misy fotoana indray mandeha metsena be loatra dia permetiavan'Andriamanitra le izy fa hitako an'ilay izy misy tongo rehefa makany atsena dia mba ohatran'ny hoe ay moa misy anareo aty ivelany aty satria rehefa mihidy ao trano foana indray zany ianao dia mifantoka amin'Andriamanitra dia misy fotoana dininao ny olona ny ivelany dia ay moa mody indray ianao ay zay nandehanako tany atsena dia mitetyteten'le tsena eny ianao dia faly ianao plaisir fa rehefa manomboka mitady kizity midana angenao mody atoloko anareo ny sikreka za nge olona metsena tonga dia mody na misy sendra tsy azo ary le zavatra hoe tokony vidiny dia mivavah tompo ho amin'ny fiainam-panahy ty hodiko ty fa tsy hoe zany raha tsy toetra ka tsy mividy alizy fa mba meo saina amoronako zavatra ohatrany tsy hotezitra indray no ny ohatrany fa ty sady vonjena amin'ny fiainam-panahy no ampinanina ny ohatrany azontsika le izy dia rehefa tonga ao ianao ka hitan'Andriamanitra tsy azy zany toeponao zany dia atorony ianao misy ambokambina sakafo any dia avoakavoaka dia akambakambana misy izy le ohatrany ary tsy naninona ena ianao raha tsy mividy ali fa tsara ty sakafo ataonao ty hitanareo rehefa fiainam-panahy prioriseny miova ny zavatra rehetra ka rehefa priorizentsika ny fiainam-panahintsika anatin'ny 21 jours de jeûne mifantoka tsika fa miresaka amin'Andriamanitra mivavaka mampiasa ny autorité araka ny tenen'ny rahalaharija teo fehezina ny fanahy rehetra ravana ny asan'ny sakana rehetrarehetra sy ny faratsiana rehetra eto France ninina manao an'izany ianao tadio fa mivavaka dia fanakatonana mivaravarany ny aizina tsy anjaka ntsony eto France mahereza ianao mivavaka mahereza ianao miresaka amin'Andriamanitra rehefa tsy midialogia amin'Andriamanitra ianao inary no retinao mambavaka eo sitraponao ihany rehefa tsy fanahy ianao maheno an'Andriamanitra dia ny nofonao tsy maintsy miresaka amin'Andriamanitra miresaka amin'ny zao tontolo zao tsy miresaka amin'Andriamanitra ny nofonao fa miresaka amin'izao tontolo zao tenenao vitanao ty nofoko ty nge dia miresaka amin'izao tontolo zao e sensible be raha vao misy zavatra manaitaitra tsy ahoana zavatra tsy
azonareo ve le sensible io satria ianao spirit tsy esprit ianao raha vao misy mampanasona hoe itompotranogamo zany efa miteny anao fa za tena amaranako anazy anisan'ny message tena napetraka atao anatin'ity fifadikana ity dia hoe tena hoe mila mifototra mivavaka ianao amin'ny fianonan'Andriamanitra ataovy sarobidy ny vie de Pierre anao manokana ny tontolonao ara-panarehetra mambaboly ao anaty vavaka akatony ny aiziny fehezo ny zavatra rehetra rehefa manomboka manao dialogue tamin'Andriamanitra Joba dia lasa nisokatra ny masony lasa nalala izy ny vavaka ho an'ny sakaizaka ny tena mety dia tonga fotsiny le avo roa eny fa raha le avo roa eny no monomononana teo tsy tonga raha tsy misy dialogue tenenao tokonao raha tsy miresaka amin'Andriamanitra hoe tsy misy zavatra misokatra zany Andriamanitra mahita ny tsy mety atao anatinao triaro ny fonao velaro ny fonao mieno tenin'Andriamanitra mieno ny sekoly mamaky baiboly misy fotoana maika ieno tenina ahoana pasitera fianonan'Andriamanitra fianonan'Andriamanitra aloha dia fanomboana famakina fianona sekoly famakina baiboly ipetrahany balizy ahafantarana ny discerne feo an'Andriamanitra ve zany sa feo an'ny nofo fa za tonga dia mipetraka tsy mandray baiboly matory eo ianao fa iny balizy ny fiainanao ianao le sekoly ianao le fampianarana ianao mifampiresahampanimpon'Andriamanitra aza tia miresaka amin'ny olona mpifosa efa feo fosa ianao mbola lazainao fa feo an'Andriamanitra nefa efa fosa ny iananao inona ny investissement fotoananao Pierre fianonan'Andriamanitra firesanan'Andriamanitra ve zany ve ny investissement fotoananao mba ahafahanao mandray directive ahafahanao mandray décision tsara ahafahanao tsy manao erreur amin'ny fandraisana décision tsara mety adaladala ny décision men'Andriamanitra anao fa afaka no tafavoaka ianao jereo i Abraham jereo Mosesy jereo Joseph jereo Jesosy ny exploit zany fitokanana fa tsy folona Jesosy efa olona be dia be zao miara-mihinana amin'ny ao tampotampoka eo leran'ny fitokanana fianonany ray laoza amin'ny olona be dia be fa tsy hoe jerereto olona miaino ana tsy olona lehibe zany ny olona lehibe vo misy occasion idina ny trano halleloia hoy za vao lasa ny vady aman-janako amin'ny maraina anao halleloia alefako inga ny aspirateur divodivoko ny trano satria tsy mety korany maloto be le trano ianao fa halleloia amin'ny fiainam-panahy taovy tsy mazaka lotokolo ianao eny amin'izay miaingana izy miantitra ny vavaka ao amin'ny altara raha eo tadidiko le tofontenin'ny pasteur Tomy zao le izy tompo hoetiko mambavaka le izy tompo tena za mihitsy le resahan'ny pasteur ionjiny za mihitsy rangano tena nitrina atao anatin'ina fa tiako rangano izy raha eo tsy maintsy miova amin'ny anaran'i Jesosy ilaiko zany eo amin'ny fiaina tiako zany eo amin'ny fiaina tiako amboarina amin'ny fiainako sy momba tsy miavy eny anao tikonao tsisy miala eo zany raha tsy miovy io tonga avany izy mianaka amin'ny arivo halleloia vaikindray ny trano efa vita ny gâteau maîtriseo daholo taminina anao rehetra amin'ny investissement fanjaka za tsy manao gâteau mba hitorahany vadiko voninkazo ana fa za manao gâteau mba hitany tia anazy Jesosy teneniko taminazy tamin'ny farany zao any teneniko indri za possible mety tsy takatra indriny fitiavako indri fa tiako indriny halleloia mety tsy hoetiko aty izy fa amboariko tsara izy alohan'ny hitondrako azy aty amin'izay rehefa tonga aty zay zarainay katikatinareo amen mety tsy maintsy misy croissance ty tsy maintsy misy croissance ty tsy maintsy misy croissance tsy croissance 2017 croissance 2018 vérifiant dimy marany le izy misy fotoana koa sy tonga dia manitsy ana marany le izy hitako hoe baiboly miforotro mibebaka alleloia misy natsapa be kosa hoe mitahenjy Jesosy aloha sagany eo amin'ny toerana misy ianao alleloia ianao hoe zany teny zany azonao iainana ve zany rehefa tsy manao prière ianao dia miaino tsy miaino an'Andriamanitra zany ianao rehefa tsy mifampiresaka amin'Andriamanitra ianao dia lasa miaino an'izao tontolo zao haingana be ny feo an'ireny supermarché reny tonga eo amin'ny fiainanao haingana be ny feo an'ny solde tonga eo amin'ny fiainanao haingana be zany reny feo reny rehefa tsy miaino an'Andriamanitra ianao satria mitady izay comble ianao nge olona mitady investissement
dia zao raha vao tsy hay manokana fotoana ny fivavahana sy ny fianonan'andriamanitra ianao dia tsy maintsy misy feo foana rehanao hoe andeha ho aisytsika fa maniny dia rangirangitiny eo ianao nefa sitrapon'andriamanitra ianao mipetraka ohatrano dia tena hoe ianao ve dia mijanona foana ato an-trano ianao nge olona manam-pahaizana aizany diplomanao mety eo ny diplomanao fa apetrao foana hoe ilaiko ny diplomako fa tsy rovitiko alleloia fa apetrako ny fiainam-panahiko amboniny zavatra rehetra amin'ny fitokanana amin'ny firesanan'andriamanitra amin'ny fiainam-bavaka amin'ny fandinihan-tena amin'ny fanalana ketrona rida rehetrarehetra satria ozy izy ny tenina lefa pasteur Tomi va tiako teny ambonin'ny train tamin'ny maraina dia ozy izy hoe apahitao ny tavanao jereo voaloha ny tavany fonao dia hitanao azy ny tavan'andriamanitra raha mbola misy rida mbola tsy nahita ny tavan'andriamanitra ianao raha mbola misy point noir mbola tsy nahita ny tavan'andriamanitra ianao teny hoe vitinao hoe aza ty tarety foana ny jerena lava ny fitaratra fa mba mamaky baiboly fitaratra nala point noir tsy hitantsony ny lera efa mandeha le point noir tsy mety aby lera efa tsy hitantsony mba atao vavaka amin'izay ny tsy ahitanao lera efa mandeha ny lera efa vita ny zavatra rehetra alleloia tena ny tokony misaotra fa netinao teto izay andro manomboa misaoran'andriamanitra ianao dia hiditra ao anatin'ny fandraisantsika alleloia eo am-pitsanganana ihany tsika efa mba leraderaka kosa ny fipetrahana raha isy mifanatitra sy ao aminao ao aza mifidin'le kely indrindra fa zay hitanao hoe nahazo anao androany dia andao tsika nafitra anao fanatitra tazomeny ny tananao le fanatitra omentsika amparoton'andriamanitra tsy mangataka izy tsoroko anareo fa za misisika anao bien fa tonga dia sisiany foana re tsy avela mividy fa tonga dia efa voavidiny foana ny aleretoro ho azoko izy fa zao alaivo mifanatitra ao vady fa natao dia ataovy le izy dia tsoforano pasteur liva ny vady sy ny tiany ny vadiny ny anaran'ny vadiny sy ny tiany Emmanuel ny zanany dia aniditra an-tanantsika tsika ho azy tsy resabolana ataontsika eto dia omentsika amin'ny pasteur Onja le izy pasteur Onja zany ny mame an'le izy ahintsika ho azy dia fisoratsika an'andriamanitra velona izay naniraka azy sy nitantana azy eto amin'ity toerana ity na fotrano izy na foivady aman-janaka izy na fo weekend izy tena kaikinao fahafoizany zany fitiavany zany dia anao koa nafo tapakandro anao fantatra fa izy aloha zao fa tsy anao dia tsoforano izy izay tena ao anaty folalina ao any dia miara-maniditra an-tanantsika ho azy ray sady bidy avy amin'i Jesosy Kristy tompo misaotra amin'ny mpanomponao misaotra amin'ny fitantananao azy misaotra amin'ny afo izay metinao avy any Madagasikara tonga eto Frantsa